manganazeskintanany taria zany ny azo any lelo mizataka ny ty mangitikitika ka nety moa zany tsika ty resaka ny ngoma sy malahelo ako mahitanao tsy mahitany général tirza koa ako amty le avatosiny hélicoptère na koa de zao fa miteny hélicoptère de ny ampovoany misy hélicoptère fa mity venule fa izy andresana ka zay ngoma matiazo zay ny malahelo de na izy malahelo entiny zavatra tsy de nety zany de misy ny alahelo zany fa matetika hoe ao an-tsaina sy ao am-po fa misy indray malahelo hoe matsiaro ny olona tsy eo zay ny alaheloko anao no miavosaki makazazy ny andorako izao ny iantsotody pity tsy ho vitako kosa fa izaho mbola ty de ty aizanao mangina ny alina ty miantsy masoanjo entinao hitadiafa ianao mandritsy ny fiainanao tsy adalainao izaho fa tsy hitako ianao olon'izay ny tianao tahaka mbola ty tsy nanao tena zany famofobia leltika tena matonga ainao dikany hoe lelo amy teny frantsay tamy mbola klasy ambany ainao tsy hainao ve mozo andelo ainao ny dikany taitsofina amy teny frantsay tamy klasy ambany ainao ces humaines zay ainao ny dikany taimaso indelo tsy haiko ny kakazio ve kakazio azony taimbava n'importe quoi zay mbola kely zany tena le antany isany efa nina taitsofina fa nina fa bazaka mihitsy enao aloha zany zao atsozona mpady enao fa nina taitsofina any tsy afaka mandegna enao tsy mahafantatra hoe manao nantsirony manao ny tenenimo fa samihafiafy mahazikivy ve mandidy gagabe mahitsy de zao ny teneniko anao zay hita moramanga aloha faninana amresaka ohatran'izany taitsofina mangidy any de ainao koa hoe aiza koa misy manankiray koa ohatsy hoe anjamanao raha sanatsy de mangidy tsy hainao aoka fotsiny zay tany moramanga zay nananjana zay fa aloha asina izy anankiray iza momba ny taitsofina alefako izy forcenza amse marcel taminao vao hita teny frantsay momba ny taitsofina de mamorona de ny anany nahazo voalohany ainao le ces humaines ao anaty sofiny la ces humaines ao tapitra I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa zay manay vahiny zay manasa olona alasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorti doux mahasana ny tontolo mpiainanao Orange vaovao be andraminy Gino Ice zay zava-pisotro manalahitahita vita avy amin'ny dité naturel. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Laka misy sady ny andro ty. Ie, fa ny mirabantsika rehetra. Batsika rehetra aloha fotsiny aloha satria fa ela be larisanatsy teo fa le aloha izay efa tonga eto larisa aloha zany amin'ny somarina izao fa le izy tokoa ny ny toratorapoan'ny Cyril teo de ohatran'izay tokoa hoe mifangaro ndraindray ny malahelo sy ny malahelo malahelo de mahatsiaro ny anankiray ary ny malahelo de arahelo misy manjom-po zany zay samihafa tristesse fa nostalgie amin'ny teny frantsay tsy voatery malahelo foana vao mitomany ny aloha zany aloha efa ndresako teto fa ny zavatra mampitomany kokoa
zavatra tsara. Za zany zao raha ohatra ka tantaraina hoe zavatra tena tsaroko mihitsy hoe latsaka be ny ranomasoko a dia ny Jeux de la Francophonie tamin'ny 97 tao Mahamasina tamin'ny répétition générale no nijery satria tamin'ny tena izy ahako tena nisehatra. Ho an'izay matadidy fa nareo ngamba tamin'izany mbola tsy spermatozoïde akory. De Mbola kely. Ela mbola kely. Mbola kely. Mbola juste au ville pas. De nanao répétition générale zany a tamin'izany Pascal Rakotomanga ny prime ministre, tamin'izany Didier Ratsiraka ny filoham-pirenena, tamin'izany ino moa i pro Rosy nanao ny fandaminana rehetra tena tamin'izany tena mivakivaky taona 7-8 taona fahaleovan-tena. De misy bokatra misokatra zay tery amin'ny gradin tamin'ny vao nanomboka. Tamin'ny vao manomboka zany le mouvement rehetrarehetra zany. Io moa zany tsika tamin'izany mbola nananana kely ny sary taloha tany hoe Korea Avaratra sy ohatran'izany. Fanazavana an'ilay ny zavatra tsara mampitomany io. De za mipetraka ny amin'ny tribunal central satria misy finamanana ihany miteny hoe andana mijery elia de rehefa avy eo mitantara hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'le misy fangavany ihany sy misy ny fanaovana baolina, misy ny flasena ballon sy ny rehetrarehetra misy zatrana répétition générale io amin'ny hariva Matomasoandro mitovy tamin'le ora tokony hatongavan'le izy. De misy boky ohatra mivelatra zay fa olona le izy a mipijery eo ampovoany amin'ny gradin Mahamasina efa io gradin io tamin'izany. De misy ohatra ny taratasy na boky ohatra ny velarina manao an'izao zany de ohatra ny boky mivelatra ohatra mivoaka ny tomany tena tomany gogoko. Zao raha midretra izy mbola mangano anay ny masoko. Mampitomany amin'io zany de zao rehefa mahafinaritra be anazy zavatra hitako zany de tonga ho azy le ranomaso loha anazy betsaka ny ohatr'izany. Ohatrany hoe Fabio Quartararo zao rehefa lasa sombantomony tomany kely izy. Fa na izany aza misy lafin-javatra ohatran'izao ao an-tsaiko. Misy olona tiako na ny ray aman-dreniko na ny ray tapo amiko na ny vadiko na ny zanako sy ny sisa tsy mahita ny zavatra hitako io ary izy tsy ahitako le amin'ny apisy fa amin'ny tele izy mahita fa le mahita an'le en live zany. Zay nampitomany anankiray nampitomany anankiray le mitomany inge tsy mitomany fa tonga de misy ramaso raraka tena tsy mangano anao koa ramaso misy ramaso raraka tena tana namako le ainao tsiry ramaso ainao masira de ainao ina zavatra mitovy tsiro amin'ny ramaso mbola tsy nandrana mbola tsy lelo eny ny ranomasina ohatra vinaiginaigre kokoa fa ny lelo ohatra ny makamo koa zany. De anankiray koa nijery baolina voalohany tao ivelany zany hoe le kianja zany atao hoe kianjan'ny Desine any Lyon misy mpijery efatralina teo tao anatiny tao de za efa faraparany niditra de raha vao miditra zany ianao de tonga de ohatra misy varatra milatsaka amin'ny lohanao amin'le orakoraka le efatralina ao anatin'le izy latsaka koa ny ranomasoko. Io zany hoe faly mahita zavatra de tonga ho azy le izy. Zay zany fa za zao ohatra raha sanatria sy ny sisy reny olona maty zao tsy tena mampitomany be anako mitomany be atsy fa malahelo Nena aloha de tongolo ny tena hitako tena hoe nampitomany ananjy. indray nge zany ara-batany iny zany. Fitomanina forcé iny. Tongolo efa hainareo no mamofy tongolo de tsy raha mamofy tongolo ka tsy tiana hitomany. Amin'ny film gasy ola goatra rehefa tsy tafatomany le mpilalao de mamofy tongolo kely aloha de am'izay miraraka le izy. Fa misy ny karazana olona ohatran'ny hoe Elizabeth Taylor, misy ohatran'ny hoe i Princesse de Clèves, actrice zany fa enjany zany raha hiteraka ranomaso tsy terena eo actrice. Tomany zany ianao de mahavita izy de ozy ako mantsy anazy mamorona zavatra mampalahelo anao fa aza mandain'zeo na ohatr'izany. Tena mahavariana le hitangota le tonga de le menamena be eo miorina de menamena be maso. Toy izay zany fanazavana. Fa le tantinanay mbola ratsa-dranomasy kely de nanontaniko izy fa manino anao mora latsa-dranomasy kely de natao batisa tamin'ny lacrymogène no. Tsisy tsony mihitsy ritsa le izy. Ainy larisana ny anaran'ny fitaovana mamoaka ny ranomaso any ao anatiny ao anatiny tsika moa zany sady mampianatra andrasana foro glande lacrymale na ny taova mamoaka ny ranomaso. Hainao izy io hoe inona ny zavatra mitovy abetsaka amin'ny ranomaso foroniny ao le ary ambany mitovy abetsaka volume zany. De zay koa ny ilan'ny ranomaso miraraka ihany zany tsy miangona loatra olo izy zany. Zava efa misaotra betsaka ho anjena rahasoa rehetrarehetra zareo. Zako vao niresaka tamin'ny resateur mpiaino atsy fa nandefa SMS taminy de nandefa MP taminy de tsy voarainy le izy de hoy aho hoe ngamba ny réseaux sociaux koa no miteny hoe tsy de salama raha larisa fa zava-tabaina de tsy tonga le izy kay rehefa mandefa MP eto akavanana misy boribory iny de raha vao tsy misy an'le tsipika manao sik eo amin'le boribory de mbola tsy tonga kay le izy zany de raha vao miala eo ianao
Indraindray izy miteny hoe mbola sy lasaka ilay izy teo hoe fa indraindray miala izy lalala betsaka toy zay havana ny fiarabana sy ny matoan-tatsoratra amin'ity maraina ity ka dia miarabantsika rehetra amin'ity 20 novambra ity vatana ny fandaharana aloha afaka rahantsika amin'ny inao le tournage ambotry manjakana mpahana lalana de misy malala misy manontany ato taravintana ve za zany tena marina zany androany sa zavatra mbola voafilazana zany androany efa tapaka zany izy ao tapaka ony tournage izy raha resasa magnino taravintana reto tatareko anareo miala tamin'ny enina latsaka 10 maraina tany aminay de miala avy eo aminay eo faralaza sady omena fisaorana ihany zany ny ao amin'ny commune sy mety fampirarahana tany amin'izay mpiantoka ny fandaminana ny fanamboaran-dalana fa dia vita pavé ny apahany betsaka amin'ny lalana avy eo faralaza mivoaka makeo Masimary ho anareo rehetra maheno moa zany dia izany no tokana azy maraina izany no tokana azy fa vita le izy zao iny de rehefa nandeha tamin'iny lalana iny zany de lasa nandeha tatia talata maty-tsena ho anareo miheno maraina moa zany de mitantara ny fiainana ny ataony eto de nandeha tany ranomena mbodao ka tapaka le andrika ny lalana falehako le tenenao foana hoe malalaka be tokanana le izy ngambany izy cocktail zany misy iny le tena mamaika ny olona mihitsy le mamonjy le cocktail ndalana tondra sase kely de rokady tsara sotra tsy natadidiko misy tiapo vao niara-be mihitsy ny cocktail zay tao tamin'iny namonjy cocktail namonjy cocktail cocktail de fanarana vata satria misy manontany foana ny botsy larisa izy le anarana direct de ao amin'ny page Facebook ny RTG enina amby sivifolo tepika enina na amin'ny YouTube RTG FM 96.6 empanoana fandarana ihany koa de Softy Orange Madagascar ary ny Gino hita masonao zay misy orastora ko tsy mazava anao izy partager ny olona hoe arovony protéger tsy efa miaro an ve le hoe protéger sika arovony protéger kilalao teny io zany hoe tonga ny arrivage arovony protéger ohatry hoe Dieudonné any no mentana ary Dieudonné ohatry hoe composé any no hoe midika ny composé ndreka fa nifangaroana zavatra maro de maro de ny composé ao lasa composé de sakafo au participation le izy hoe composé tsika manana lohahevitra azo hidivan-kevitra zany ohatrany hoe misy resaka be samihafa ny hoe parka zoolojika ny Tsimbazaza ny toerana fitahirizam-biby edy Tsimbazaza ny zavatra heno maraina teo zany aloha zany ohatran'le resaka tamin'ny farany herinandro zay nilana fanazavana fa tsy nisy aloha kosa aloha de hoe mampalelo ny biby ao mijaly ny biby ao de nisy ny serasera zay resantsika satria mivoaka teny ary reto antsika hatreo am'izay voasoratra sy hita teny ihany no tantaraintsika amin'izao de hoe mampalelo ny biby ao tsy lavorano fikarakarana sy ny sisa amin'ny ankapobeny zay de nivoaka ndray ny serasera fa hoe isy mikarakara le izy de tsotonontsika izy hoe izy makaiza sy maninona de omena tsy miankina sy sisa zay resaka nandeha teny ko zay ary ny sarisary mihitsy de rehefa maraina teo hoe eniko tsiosio taminareo teo fa hoe tsy marina akory indresaka iny akory fa tsy hoe izy akory nitatana lisy ny sisa eo am'izay tsika roa zay ary atro zany atao misy mahatsiaro anankiray misy ny olona mihevinevina zao tatao ny mba fakakitoky aloha akoatrany hoe mety corona mandalondalo any le izy gripa be an'le sirika aloha de maro ny olona nataniko aloha zany de miverina am'le resaka le zouzolo paraka zoo teo tsika zoolojika nataoko anaranao no labiby anao labiby betsaka ny olona tratran'le mangeraka ohatranako zany hoe ny mangeraka eto amin'ny tendako sy ny ato enao koatra ny tratran'izay misy azay kely enao zany le tratra zany zany ohatra hoe mamaimay eo izy fa izy ohatrako zany aloha tantaraina moa zany fa zalamany teny ndray atao rivotra ty natory tsara ako natory zany hoe tsy mitarika koa ka tsy mampatory ala izy fa eniko any eo amin'ny tendako eo inona ny ataoko eo hosorako fosa ako nge mba ty fosafosa de hosorako fosa ny eto de rehefa avy eo hevitra ty omeko ny olona ihany ko miankina amin'ny tanjaky ny vatanao zany ny adinao amin'ny resaka gripagripa sy serisery ka na ny koronary moa fatatsika zany hoe raha ohatra ka dia ny tanjaky ny vatana no entina miady aminy amin'ny ankapobeny ohatran'ny fitandremana zany de za mazoto misakafo zay aloha rehefa mazoto misakafo zay tena tsara be zay
tokony mbola tsy maninona ianao zany fa raha ianao zao mijery oatra ny tanana lavona n'le vary maina sy le voanjobory lehilahy io lehilahy mijery hoe vary mamaisy tsara maso henakisoa na hoe tsara maso sosisy lehilahy ka mijery ny oatra ny tanana lavona la marary elazy am'izay kosa ny aretina efa tena tsy mety zany hoe ny gripa dia mitarika sery fa ny sery tsy midika gripa ny sery ny lelo tsy midika gripa fa anisany jereo anareo mijery mivantana iny lelo fa milatsaka la morve tombe calmement de mon nez je coule comme le morve toi morve ty combien de pas mainteny mapi zay moa kilalao avy eo tambola kely morve ty efa lehibe efa lehibe efa antisantra ihany fa jeu de mots anao vala le morve ty jeu de mots le izy mère veux-tu les mère veux-tu fa jeu de mots le arova miprotéger ihany oui mon garçon combien de pas 3 pas de soleil zao mieritreritra an'le izy de ohatrany ahoana roany mandresy tam'ireny zay tsy tadidy mihitsy fotry kilalao ambavy misy kilalao ambazangy mafinaritra hainareo le pomi poma satria fampianarana baolina de ny baolina handball basket volley alaina ny baolina de mirindrina de adona amin'ny rindrina le baolina atsipy de milatsaka de raisina de adona de milatsaka de raisina miala zany zay tsy mety de zao le atao pomi poma bala flamme certificat la main au front l'épaule droite l'épaule gauche au genou aux jambes au talon presque par terre raha ohatra teny ankoatran'izao le izy tsy hainareo fa raha ohatra ka tantaraina le izy dia fampianarana tany ampianarana mba hahafahana milalao baolina le izy hoe io baolina io jerena de raisina de atsipy de rehefa manao entraînement zany tamin'ny handball na tamin'ny basket de misy hoe médecine ball mitotana efa nahita médecine ball ve nareo mino fa mibandekamy efa nahita ramandry efa nahita médecine ball de ohatrany hoe baolina basket izy fa milanja any amin'ny rokolao ohatrany rokolao hoanohany izy angambany baolina mitotana izy fa mavesatra be de manao entraînement de mamonjy rindrina na gymnase na rindrina any ampianarana zany de samy mandray baolina de raha mise manao pomi poma bala flamme certificat la main au front au genou aux jambes l'épaule droite épaule gauche presque par terre misy diso zany anazy zany satria eo am'le hoe nanomboka ny ady lehibe ny fanenany neny noany sisa re ny neny sy ny tabatabatra zazy manome torimarika ho azy asa re izay ny mbola tsy zatra ndrao maratra ny zaiko mizarazara tsy malala izay ho anjara na ho ratsy na ho tsara pomi poma fa ilako kosa hoe isa koa talongana pata ny mpitiatsika rajesy tsy ilako kosa kerbembe voatavy masaka ile mifitroaka anaty mary avy alay baba iko roky abelaka atao ty am'izay takolaka ary asina tsipindy masaka sa tsy mantany akondro de raha vao mipoka ny takolaka de masaka zay ny akondro de lasako ianao afinaritra nge zany takizy fa saingy le izy mila any am'ireny ohatrany hoe scout reny mila any am'ireny sekoly mbola tena manao hoe fitory ilalaovana ny zavatra malagasy tany aloha sy any am'ireny le ray aman-dreny mbola miteny hoe mbola tsy maintsy ilalaovantsika satria zao tsy misy ane ce matin je m'assemblée ty nge fa zahay ny sabakany lamarelina fa zahay fa saingy misy ampahanjavatra kosa aloha tao anatin'izay 10 taona zay no nahatonga ny hoe inona biby voalohany tonga tao Tsimbazaza oviana Tsimbazaza natsangana ary inona ny biby farany maty tao ary inona ny biby tsy misy eto Madagasikara nefa nisy tao anatin'ny parka ny Tsimbazaza io ny tatanao mba tatanonao riray fa ny ankizy taty ariana raha koa tsy de mahay an'le ny kilalao taloha reny na vitsily ary misy tsy mahay an'izany ny ankizy am'zao hoe vitsily zany hitako hoe kilalao malaza zany rehefa ohatra misy fetifety raha kilalao vazaha aloha ka nentina nampisy fahaiza miady sy manatrika ady tsy hoe ady fa fifaninanana ny ankizy de tsara foana ohatra hoe ny ballon prisonnier de tena zavatra mahafinaritra mihitsy satria izy compétition fa misy any compétition na ballon prisonnier angambano any fa izy hoentina mizatra ny hoe miady manatrika fifaninanana mijery tsara ny maso ny tanana miala ary ny fitiavanamana ao anatin'ny fomba ilalaovana ataovy gros plan fa tsy hita le lelo le lelo n'est pas visible mila GoPro mihitsy transparence be le izy fa mpamary tokoa aloha ny voany mangerangeraky io am'izao ny alo zany omaly nivoaka niny ambany amin'iny
akaty voriny ako de mandalo am'le lalana le otokanana rano isa ina le manapaka an'le sisa clipny tarika malaza de eniko miaina setroka mihitsy eniko zany hoe maloto zany le rivotra iainana zany anatin'le izy zavatra hainao koa ohatrany hoe misy ondy hafahafa zany miakatra any amin'ny loha any de iny le mahatonga le tevi-do tsy mijanona mihitsy misy an'izay koa manko le aretina tevi-do fa any amin'ny sofina mivoaka nenao kosa angamba mety fetan-tsofiny zany de za misy an'zatra nafinaritra anaty sy fampiasako taloha le hitanareo le ohatrany hoe coton-tige reny za reto tsy fampiasan'ireny mihitsy taloha fa ina mahatonga le izy mahafinaritra anako zao tondra coton-tige de rehefa tsisy atao de vilikidigy fa finaretana ho anao samy misy fotoana le izy tsy azo asio olona mihitsy le lohana coton macaron be fa misy fotoana le izy mahazo ary zany sa tsy mahazo de rehefa tsofany moa le izy zany de rehefa tonga lalina be le izy aminy hoe zabio ny coton-tige mampiledika hitanao le taitsofina efa maina be reny kitianao amin'ny coton-tige izy de tsy atosika ao be de rehefa aveo anao somary mitongila leo amin'ny fandriana misy drap fotsifotsy de aotsakotsanao ny lohanao tena zanka zay ne tamin'ny mbola kely zany ohatra hoe tany Ambatondrazaka sy tany Ferry-Vesta tsy maintsy mitondra figo kely nifiny reny izahay rehefa mandeha manao vacances de rehefa sikotra mihitsy le sofina de rehefa ariva izahay de io bebe anay zany fantao zanary vompoety any fa rehefa tonga eo ny bebe anay de zay avy any Ambatondrazaka ny sasany avy any Majunga sasany avy any avy de manatona eo bebe anay de maka le figo kely nifiny reny rehefa avy milalao amin'ny ankizy de eo amin'ny drap fotsifotsy de miondrika fio reny le hao milatsaka ty na moa mamenatra hoe ny haony tena tamin'ny taloha anakehitriny raha mety mbola misy an'izany ary mbola resaka mbola ataoko anatin'ny fanadihadiana mihitsy hoe ny haombary incroyablement makaiza sy ny makaiza variana mihitsy efa hidina anatin'le so efa mihidy be mihitsy izy miaraka am'le sakaipilo reny le rony raha voavoainao mina fatentena fa le taona stylo fotsiny tsy mety fa misy le rehefa tsy mety coton-tige manko de taona stylo ny anikirany tokony izy atondra le rony io ny tokony izy aloha moa fahasalamana ny resaka ireo lavaka rehetra le tokony diovina sy tsokirina moa le resantsika ihany koa zany teo raha ny tokony izy na isofinao io aza de tokony misy fotoana ianao mandeha makany amin'ny dokotera de trofotrofina misy ny aloha sokiritsika aloha ny dokam-barotra azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isatsatsiny andraikitrao ny mametraka paikady sy tetibory ahafahan'ireo olona manana fahasembanana ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batana. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Allô, salut Ben, aty amin'ny KFC les za io misy produit sava be ty ato marina ny teninah. Bon, inona ny entiko lisensinay Le mur lesy ataovy amin'le topisy 10 000 ariary iny de nenazy supy sam'le 12 000 ariary. Ok, nenahy ataoko wings sy lunchbox, sava be ty le vidiny 8 000 sy 9 900 ariary. Le lunchbox amin'io sady efa misy frity sy mofo brioche miaraka amin'le Oui, milay be io. Nenay ty ampivo amin'le burger mini crunch and le rony ohatrany 12 000 ariary izy zay. Sady io efa tonga de misy fromage. Ok ary, rapide be le service ato fa ray ma de tonga ny amin'ny lisany. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo
Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, c'est Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourara-dans-l'Arbi, près de Sanifer. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Avec les serviettes de table Safety, passez de la routine à l'exceptionnel. Les serviettes de table Safety sont si pratiques et si résistantes que c'est l'idéal compagnon pour vos sorties en famille, entre amis ou juste à table. Les serviettes de table Safety, déjà disponibles chez votre épicier ou en grande surface. Serviettes de table Safety, que c'est bon d'être bien servi. Safety, et là, vous êtes bien. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play. Achetez et vendez comme jamais auparavant. Salama daholo, maniry ny andeha hianatra any Frantsa ve ianao na andefa ny zanakao hianatra any? Mila retour lalana sy torohevitra samihafa. Campus France manasa anao Salon des études en France alakamisy 10 novembre 2024 amin'ny Institut Français de Madagascar ao Analakely. Manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 10 ora ariva. Trano eva, famelabela raketra, fizahana fahaizana teny frantsay maimaimpoana, ao koa toeram-pianarana fanta-daza. Ny fotoanantsika raha maniry hianatra any Frantsa ianao ny novembre 2024 ao amin'ny Institut Français de Madagascar Analakely. Tongava maro, tsy misy vidim-pidirana. Minana farilaka amonano. Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madimy. Sotra farilaka. Farilaka mitovy ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotry aigle d'or atsika. Novolavolain'ilay styliste feno talenta Sarika Ra. Fanetana posika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'Or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Ny 17 ka hatramin'ny 24 novambra manasanao hitsidika ny destockage lehibe izay ahitanao fihenam-bidy hatramin'ny 10,70 isan-jato. Ho hitanao ao meuble, télé, frigo, bouilloire ary entana maro hafa ihany koa. Azadino ary destockage lehibe ny amin'ny centre commercial Yarivo Andranomena, enceinte Leader Price, ampitan'ny ambasadin'ny États-Unis. Ny 17 ka hatramin'ny 24 novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Kumpaeno, ramahitenao, sasafaleralano, vatapakambrenarano, isaruatem. Kumpaena kundro. Kumpaena fresh. Kubai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny 7 ora izao eto Madagasikara, tonga somatsara eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny alakamisy 12 novambra 2024 ity.
Pejy fahasalamana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Misy trangana valanaretina coronavirus misy roa indray hita tany amin'ny faritry Tolanaro iny. No mafisina araka izany ny fepetra rehetra manodidina amin'ny mety ho fiparitahany ity valanaretina coronavirus ity any amin'izany faritry Tolanaro izany, toy ny fametrahana indray ny ireo sakana ara-pahasalamana rehetra, eo ihany koa ny fametrahana ny arovava, ny fanentanana ny olona ametaka ny arovava orona. Ijanona eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay antsika saingy manodidina ny asan gazety. Sahirana ny mpanao gazety manao ny asany amin'ny fandrakofana ny vaovao manodidina ny Covid-19 any amin'iny faritry Menabe. Ny maro ny fanotoinana azon'izy ireo amin'izany fanantanterahana ny asany amin'ny fitrandrahana ny vaovao manodidina ny Covid-19 izany. Efa nisy moa ny faneho-kevitra nataon'ny OGM manodidina n'izany rehetra izany mba hamelalana malalaka ny mpanao gazety anatotosa ny asany. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka manodidina indrindra ilay valan-javaboary etsy Tsimbazaza, manoloana ny resabe mandefa atolotra ho tantanan'ny orinasa tsy miankina izany parka etsy Tsimbazaza izany, dia nanamafy omaly ny ministra Elia Beatrice fa dia tsy mbola nisy ny fotoana andiniana sy eritreretana akory fa omena ho tantanana olon-tsotra izany parka izany. Tsy marina araka izany ny fanaparitahana an'io vaovao io fa mbola ny fanjakana tanteraka no mitantana ity parka etsy Tsimbazaza ity. Tontolon'ny politika anatanteraka tolo-tanana ho an'ny ireo havana trabona any afarafangana ny rodibean'ny mpanohitra na ny RMDM etsy amin'ny kianjan'ny Macron no anaovan'izy ireo an'izany fanentanana ny maro anatanteraka tolo-tanana izany. Savarano ity ho an'ny faritry farafangana ity fa maro ho hatrany i pasteur Edouard Tsarame ny malagasy sahirana ka ilaina fanampiana ary mbola ho totosainy eo anivon'ny RMDM. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena manomboka an'io amin'ny 4:00 ny fisokafan'ny barera any amin'ny faritra Atsananana any idiran'ireo fiarabe rehetra hiditra amin'ny fiotazana amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy, marina kokoa ny fiotazana ny lesy eto Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena tafakatra amin'ny ampavalon-dalana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja tenisy latsaky ny 14 taona ihany koa Iriela Radzaobelona rehefa nandesan'ilay Beninoa Jemila. Samy efa tafita koa ankehitriny i Nicolas Faes sy Mitia Voavy ary dia zao nanaraka azy zao ihany koa zany Iriela Radzaobelona. Ankasitrahako anao tompolasy sy tompovavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Ny arahana nanomana tamin'ny mahandry mpandeaka marandrianabo manasantsika rehetra hatrany anaraka sy anjoy ny fandarana rivotra eto amin'ny RDG 9:30 teboka 9. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray. Seria leo be rivo vaovao seria rivo vaovao. Asiantsika miry ny Larisa rehefa eo satria izany kosa mety angatam-piana hoe mba eno feon'ny Larisa miry. Aloha zany tsy inona amin'izao le hoe mbola mahazo tomana zao dia andeha hikiry nina zavatra aloha zany voankazo zany tena vary amin'anana koa zany. Ale tsitsitsina viondra koa tsy mety raha hoe mievina manao evoka moa zany evoka ka. Anankiroa karazana evoka ataoko anankiray dia afanaina ny rano dia asiana tetehana tsara folo eo dia evoka ohatran'ny tambola kely. Dia ao an-trano koa ako mandefa manao anaty vilany indray ny ravitsara sy ny klinipotsy dia ampagotrahana dia sokafana le vilany ambatolampy iny andendeherany trano le setroka. Le izy nge manahirana amin'le tokony hiverenan'le hafa-tsery nge mivoaka ny trano dia mandeha amin'io le atmosfera mbola tena ato aragaga misy miresaka amiko fa maninona misy ane tsy maninona amin'io fa ohatran'ny rahako zany zao zahara pollen misy allergie
rehefa hoe tonga ny pollen de eritrereto hoe teto Madagasikara mbola tsy ary nisy hoe nietsika alergiana pollen zany fa zay nazo tamin'ny volana septambra teo eo angamba zany hoe nandalo tamina alina feno ohatrako zany de manontany dokotera hoe pollen allergie zany le izy satria misy fotoana ohatra hoe miala tapoka avy eto Antananarivo de mandeha amina toerana tsisy setroka zany taminakany Fianaratsoa de afaka tapakandro de afaka daholo io fa rofirofy amiko rehetra io fa raha mivoaka etsy de io rivotra eo Analakely eo amin'ny Esplanade mbola tsy mahita eo amin'ny Arkady tsy mahita hoe misy inona eo fa rehefa miaina de mbola le izy no miainako de zay de raha mbola misy ny fahazotokomana aloha de mihinan-kanina ihany aloha zany satria mbola mety tsara ihany zany miorana moa zany de tamin'ny vao avy manaraka miandry ihany koa ho avy ndray fa tsy avy ndray le izy mangatsiatsika izy de tsy avy de resantsika le resaka le hoe paraka ny Tsimbazaza tsara rehefa misy an'izay fanambarana zay aloha ny zavatra mitrangany amin'ny ankapobeny amin'ny resaka fitantanana de izao hoe ny orinasa tsy miankiny ireny fantatra ihany ny zavatra mahazo azy ihany koa ao anatin'ny hoe audit tsy ampy ahoana moa zany anaovana audit ny zavatra ankapobeny amin'ny firenena amina hoe cabinet PVN international fa ny mety ohatra zao ny Tsimbazaza zany zao ny resaka manodidina rehetra ka nivoaka tamin'ny vaovao de azosika resahana hoe ny mpitantana ny Tsimbazaza zany zao aloha jerijerena hoe misy tsy mety nataonao ty le biby ao Tsimbazaza aloha zany zay efa natao interview mihitsy nomaly mbola misy ampondra avy eo ty tsy haiko na mbola misy ampondra avy eo bady akamo le sokatra zany nanontaniana hoe manao ahoana nareo nefa nisy maty le ampondra fa maty taoriana le bariaty nisy zay mandeha kama ohatry nefa nisy le ampondra tavelo aloha zany nanontaniana misy ampondra anankiray ao fa efa nisy maty efa ny ohatra nisy tsy haiko raha ohatra nisy fotoana na tadiavako hoe nisy ampondra atao fa ray zany sisa ny ampondra ao ray ny ary maninona raha ohatra ka ho tonga de hodidinina lafarinina milon-drano io ampondra io de lasa mofo ampondra endasina de atao mofo ampondra ny ampondra jerena ny ampondra jerena ekena fa mety misy ampondra eto Madagasikara mandehandeha any fa ny parka zoolojika moa zany dia hijerenan'ireo biby misy eo amin'ny firenena ary afaka asiana biby misy eo amin'ny firenena io ihany koa mba ho jeren'ny olona hoe ty misy girafy fa tsy misy girafy akory anaty alan'i Madagasikara misy toerana zao ohatra hoe any États-Unis misy liona anankiroa le parka zoolojika fa tsy hoe misy liona mandehandeha akory any Californie any tsy mba ho jerena ao anatin'ny resaka vaovao eny teo zany de tsara fotsiny manao audit ny zavatra maro samihafa ny ala zao tokony atao audit satria maly zao anisan'ny zavatra tena mampalelo satria zavatra mbola sy afaka maly taorinana karafantsika zany de mirehitra ny eny Mandraka mirehitra ny eny Akazobe inona zany azo atao raha mbola tsy misy aloha zany ny Canadair irana miasa amin'ny Canadianina inona ny azo atao amin'ny resaka fokon'olona amin'ny resaka tafika amin'ny resaka zandary amin'ny resaka olombelona tsotra fotsiny aloha hoety miady eo no eo hoe zao de miainga maro zay raha goatra ny resaka aloha hevitra momba ny doro tany eto fandarana amin'ny foasa de ny akamaroa le commentaire-ny olona misy miteny misy mpanao fanahinina io raha goatary reny le mpanao sarbo reny koa anisan'ny antony mahatonga an'io zao fanazavana be dia be ary ny fanazavana momba ny tanety mirehitra de misy 75 olona na briquet na fikasika na sigara sy ny sisa ny fanazavana tsy mahava olana fa iaingiana anaovana action ny zavatra tokony ataontsika zao 80 taona teo reny nisy doro-tanety eny taloha 1960 fa samihafa ny fitrangana sy ny sisa ny zavatra atao zao zany de hoe ina asa atao ina zany ny atao fa tsy hoe misy olona manazava moa zany fa misy manao fananina misy manao tsy fananina ny fanazavana ninona fivoriana sy organisation civile société civile sy ny olona mahay momba ny resaka voatra ny mpiombe sy ny tavy sy ny sisa efa ela ny voazava ny zavatra rehetra mahatonga ny tanety mirehatra laso ny théorie fotsiny marina kely izy action zao aiza di action zany isan'ny vory-tainoany zany hoe nisy tratra ve tao anatin'le hoe fandoroana de aiza ho aiza le izy am'izao misy tratra ka le tratra koa ny tsy miteny hoe aiza dolona naman'lahy tsy tena zay
Hitanao rehefa tena mpanao ratsy izy dia tsy miteny namany hoe aiza ny namany. Fa le izy koa atao ohatran'ny Jeanne d'Arc fa tomboky kininy le ridy arehatra le kininy eo akaiky fa tsy izy. Fa indraindray koa ny tsika mandeha taxi borosy io dia le mijanona kely dia reny le tay tsigara. Le tsigara dia tsipy kely fa tonga dia mirehatra be io. Fa za tena miteny mihitsy fa za tena miteny mihitsy kosa aloha raha statistika vitsy raha zay zavatra mirehatra avy amina olona mifoka sigara pipi amin'ny taxi borosy zay. Ny antony dia izao statistika ny teneniko. Fa ataontsika raha isitsika raha roa isan-jato ary zay raha isitsika. Ny départ de feu zany hita avy any amin'ny satellite dia hita hoe etsy. Sao lamba misy azo atao avy hatrany satria ny commune eran'ny Madagasikara firy, fokontany eran'ny Madagasikara firy, ny faritra sy ny sisa. Inona ny zavatra azo atao aloha amina resaka zone rosina dorotanety mbola isy ray volana eo. Anisan'ny zavatra tena manirikiry rehefa avy eo amiko ara image dia misy ny mpanao reboisement rehefa avy eo aniry reny hazo amboleny reo. Fa raha ohatra tsika mamboly arivo dia mandory 5,000. Statistika ny teneniko zany hoe zay le constat. Ny constat zany dia afaka mandray an'ireny émission na télé tamin'ny Ushuaïa omaly reny tsika hoe misy flou traditionnel avy any Papouasie zay tena miady tsy akiato mba tsy hisy ny fanapahana ala, mba tsy hisy ny fandorana ala, mba tsy hisy ny fanosony resaka fitrandrahana reny ankibony tany sy ny fitrandrahana ala sy ny sisa. Aiza ho aiza tsika, inona nefa natao, inona ny mbola tokony atao, iza ny tompona andraiky. Sa manazava foana tsika rehefa ao aoriana ny zavatra mitranga mba tsy teneny hoe mety sora après la main. Ka isika koa raha tsy manao an'izay ohatra ny tsy mety mihitsy hoe rehefa vita foana le action vao ny hidiny fotony rehefa avy eo. Fantatsika le izy. Fantatsika le izy raha tsy mitranga. Mety hoe varibarina kely rehefa avy eo. Nefa le zavatra zany azo aty amboalohany zany efa azo soroa. Fa rehefa mpahafantaritra ny tanana efa misy bebe manao. Efa manao foana ny olona fa tsy fampiny ihany koa ny fahafantaran'le olona le fa eo koa misy ketraketraka fotsotsotra koa io tonga dia hoe sy aloha angadorana any ty fa zay fandehany any fa behany. Raha tsarotsika amin'ny ralan'ny RN4 reny eo mialan'ny alala mahitsy dia misy tanàna zay ary aloha ary miakatra zay fa dorotanety kely anankiray fa ravatra amin'ilay tanàna manontolo mihitsy satria lafo ny mipetaka be fantatsika manerinerina rehefa dia tena tampiketsa be iny ary rehefa nitsofony rivotra sy ny sisa dia mora miparitaka be le hafa rehefa avy eo ny tafon'le olona koa nefany mbola le tafo bozaka le andro reny maika teraka le tanàna manontolo ka eo zany le hoe reny olo reny zany reny mampanontany tena mihitsy rehefa mijery ny tanàna iny ao aiza ho aiza eto misy tanàna na mandeha amin'iny tapony orombe iny ianao rehefa tratran'ny ambotea tratran'ny ampana iny tomobile anao dia nitazina ianao hoe aiza aiza eto misy olona fa mitazy ianao fa tsisy tanàna mihitsy ao nefa may le tanàna eo zay le mampanontany tena re olo reo avy aiza hoe tsy dia tena mitady be ho ankalazaina be ry zareo fa efa manao ohatra zao Rianitra Rasoanaivo izy efa tena mirona be any amin'ilay fambolena mihitsy izy vary mamboly zany hoe fomba fambolena somary matianina ahafahany zavatra ambolena mba tena haniry. Misy ny Romboangy koa tsy haiko raha ny Antsirabe na izy Romboangy manao an'ilay izy mamboly tena mamboly dia misy fotoana may le izy dia tena hitako mihitsy le désespoir ny rehefa avy eo hoe misy may ihany le tanety dia misy ambolena ihany. Madagasikara io ireo isika vahoaka malagasy ireo isika tompona andraikitra raha azo atao ny izy avy any anatin'ny trano any mora ny izy avy any anatin'ny camp any aloha ny azo atao amin'ny toerana rehetra dia atao ny statistika nantotanisa hoe aiza misy sandarma, aiza misy skoto, aiza misy kristianina tanora any am-piangonana, aiza misy mpiara mivavaka marobe, aiza misy sekoly CEG efa mba lehibebe fa ny EPP asaina mijery fotsiny 1, 2, 3 mandritra ny herinandro tena tonga dia mamboly. Ina moa no mbola problema amin'izao misy olona nangataka hoe ameo anay ry tany babangondria fa ho ambolena iny hazo aniry eo tsisy tombony notadiavinay tsisy ininona mbola zistoire beko rehefa avy eo miazamena le resaka rano koa zao tena mampijaly olona zany le mamboly hoe tsy dia ampy le rano zao ny kajy tsotra letsy ny hazo ambolena anankiray raha ohatra ka mahazo atotanisana 570 vanina isika dia efa mety zany hoe kendrena tsara alohan'ny avian'ny orana mitohy mandritra ndray volana eo raha ohatra ka tsy ho vatra ny anondraka. Ny hazo raha ny fahalalako azy anelanelany tapabolana sy ray volana eo izy aloha no mila ampiana fa tsy afaka miady irery dia rehefa avy eo amin'izay izy mamontsina kely amin'izay dia afaka miady irery amin'izay izy arakarak'ilay hazo ambolena. Hatramin'izay ny resa-besahana aloha
de mbola ny reboisement satroka boby sy ny kitapo poketra kelika ihany aloha no tena malaza kokoa no tena fambolena hazo selfie aloha tena mamaiky an'izany ny tena problème kely ngefa tsy hoe akory ny tena qualité de inny misy t-shirt zaraina misy nandehanao an'le izy de misy movo-dipaina be ohatra n'ireny le rajako efa avy de lasa hoe rehefa tsisy an'ireny zany de tsy motivé le olona andeha amboly hazo le mandeha mamboly ane motivativaka andro re mandeha manao andreny fa ny tena olana le famboleka-kazo ane le suivi an'le fambolena rehefa avy eo firiny maniry de firiny vokatra any tena olana am'le izy fa le fambolena eo tsy olana angeny satria ny olona afaka mazotoana ny olona tena batsika andeha amboly hazo e bandy kelikely mitsano efatrefatra mitsano dosodosy andao le tsy amboly hazo manao reo bandy reo fa le olana rehefa avy eo voavoly le hazo le rony dozy tsy miverina tsony izy rehefa avy eo zany le fanaraha masona izy rehefa avy eo misy tanana anankiray misy ane lohany akaikina ny rano velona tonga de nifoky tanana ny rano velona mihitsy satria ny manodidina misy ny ministeran'ny vola misy ny stara leseny loharano voakarakara kokoa sy voambina kokoa angamba raisina ohatra hoe pilote le toerana zany nefa mbola misy may ihany eny eny ka zay moka misy fatra anankiray fiteny keto matetika Amerikanjaka de ohatran'izay misy izy tena misy ONG mikarakara tena ONG mihitsy de izy io zany mikarakara io tanàna io zany hoe le fatra zany tena hoe atsinanana sady avoany tena manirika lavaka ny tazom-paniry sisa de mamboly hazo ao ny olona ary ny olona tena mamboly hazo be nefa anisan'ny mpamarika charbon betsaka ihany koa fa zany akory tsy midika hoe tapahana izy fa mety be satria tena mety be le izy satria na le tanàna ary vao mahita le tanàna hoe tsara le tanàna satria le ala ao anatin'le izy mihitsy le alana hazo zay efa misy fanarahana miaraka am'le mpikarakara hoe miaraka am'le mpikarakara hoe zomy eo le hazo anankiray dia mandritry ny 5 taona dia matakatra eo amin'ny 9 metatra na 7 metatra eo zay vao azo tapahana de ny olona zany lasa manaja an'izay satria mahazo tombony izy voalohany amin'ny fambolena zay ataony ao na amin'ny resaka rano na amin'ny resaka hazo amin'ny resaka tontolo iainana ny fanampin'ireo karakara ny resaka environnement sy sisa ho an'le commune rehefa avy eo zany hoe mahazo tombony be le faritra environnement fa tsy poivrement le izy ka de ire zany mahazo tombony daholo zany olona rehetra rehefa avy eo fa raha mijery koa zao tsika zany hoe fanalamanga zany amin'iny faritra Moramanga iny mipaka atraty akaiky ny Bejofo ny hala na hazo zay ampiasainy zareo araignée ala mipaka trano be anatanàna zany fa izy ny tena olona miasa ao anatin'le izy ao ny fanalamanga de olona asa anankiray mandray an'le hazo fa ny olona ponina manodidina eo am'le faritra dia vonon'olona fotony mihitsy le izy de le olona mipetraka ao sisisa no tena mikarakara lay hazo manara-masan'io hazo io amin'ny fambolena azy no fikarakarana azy mandra-patonga n'lay fahatakarana n'lay hazo ilaina ho avadika azo ampiasaina zany lasa seza lasa inona finiavana moa izy io misy karakara zavatra ohatra tahaka an'ireny tahaka ny fanalamanga fa ny fanalamanga mbola miatrika olana ndraindraiky nefa mbola mba mijoro izy io mbola mba maniry io sapin misy ny hazo tahaka ny sapin sy ny kininina zay fantatra fa maniry aingana ny kininina moa zany de maniry aingana misy revirevin-gadra nandeha zany hoe alaina ny voa kininina lefa ny hélicoptera sy ny sisa resaka lony zany fa ny zavatra azo atao de zay tsy nefa nanao reboisement tany amin'ny fanalamanga zao de le reboisement ny fanalamanga ny olona tena pratiquement hoe asaina mijery ohatra zao ny fanaovana azy fotsiny mihitsy mba ho kopy ohatra zao angeny fambolena hazo fa tena pratiquement mpiasa ny fanalamanga le mamboly an'le hazo azonareo le fahasamihafan'le izy kirarony raha ody amara tam'izany tena isy mbola vaovao be nanenina mihitsy nentina tany amin'le izy satria nanerika tany ampovoan'ny fanalamanga tany tamin'ny fotoana le fetary de ilaina zay zavatra zay ahafantaran'ny olona hoe firy ny may de firy ny ambolena firy ny maniry ary firy taona io no lasa hitondra fahasoavana ho an'le tanàna sy le firenena raha ohatra ka miresaka hoa izahay hoe kidona maraina nanomboka ny menimenina sy ny resaka momba ny dorotanety ekena fa tsy izahay irery fa be de be koa ny olona tonga saina ny momba an'io fa ny tena olana amin'ny antsika izao zany de tokony hoe le pays doit s'arrêter de tourner de miatrika ny hoe inona ary ty setroka be inona ary le doro aiza ary le izy ka inona no azo atao mba afaka mifanao fotoana amin'ny herintaona septambra ka hatramin'ny novambra hoe io fa mba efa misy hita fa zavatra mifaingana ary any amin'ny larina faefatra sy fadimy ty reboisement bob sy t-shirt ty
fa atao takaneny fanalamanga zany hoe misy olona neny rano velona ane zany na neny finance ny fantatra aloha de neny star ohatran' zany misy olona mihitsy eo tanàna mijery an'le izy eo fa za miteny hoe raha iry atsimona Tananarivo iry amin'ny ilany atsinanana iny atsinanana Analamanga park angamba le 10 taona lasa teo eo zay nijanona mihitsy ako 5 taona lasa teo eo zay fa mbola tsy nijanona teo ray volana lasa teo zay de nandeha nijery teny fa tadidiko misy ny toerana namboleko an'le izy de tsorona fa tsisy velona misy le hafa namboleko mametsy ny tenako am'zay me zavy tokony nijanona teny de nijery de nitondra rano misao de mba nitorako le izy nandrapatonga mitondra tany de matoritory mitondra tany de matoritory ny tanety miala ny lalam-pirenena sy ny lalana tsy pirenena mbola lavitra be misy tanety malalaka tokony mambolena fa tsy nitaza maso ihany akory de misy panneau eo de reboisement de la société machin égale bravo 1 2 3 l'index le mazer bravo tsy tena zay fa tsara ihany reny fa saingy amiko omeko ny réponse absolue aty amiko tsy ny fanaovana reboisement corporatif noa reboiser ny Madagasikara zay fa efa tsara reny fa tsy ampy olona miara mirona ohatra miaramila ny Israely mihitsy mandeha raha ny tokony ho izy fa rehefa avy eo ny atsasaky ny miaramila ny Israely manana adidy hoe izy no mandeha miverina aloha manapatoka ny volana mars avril de manao rapport compte mihitsy hoe tena zao ny hitanay ao zao ny maniry ao zao ny hitanay tiany sary tiany zao fa io tsy vita heritaona koa mila sari-piaro zany hoe mila tena ny azy zany ny hevitro makasika an'io de hoe alaina makany amin'ny ministère ny environnement zany de tsy makasary anao fa hoe misy hazo ambolena foana ao zany fa hazo vonona foana io zany de alaina fotsiny ny hazo dia lasa ianao mandeha mambola any ambany vohatra ao any fiavinao fa mahasarotinao kokoa am'izay fotoan'izay hoe any tanànako ty anay ty ary manana esprit no am'izay fotoan'izay hoe anaramasoaly satria raha te hiverina any ambany vohatra de andeha anaramasoaly azo namboleka tato hoe nanahoana le izy rehefa avy eo le izy manko misy hoe toute proportion gardée izy izy ohatrany hoe zazo zazako koty ny abetsaky ny hazo efa namboleko ka maniry ny abetsaky ny hazo fihinam-boa namboleko ka naniry ny abetsaky ny voninkazo namboleko ka naniry anarery zay tokony ho ampy misy ary le zatra nambolena tsy nambolena tsy naniry mahazo manana foana izy efa tokony mba hoe en proportion zany tsy hoe ampy ny ah io fa za zao na vita betsaka aloha raha hoe io no miteraka orana ho ahy de miteraka orana anoraha azy le zavatra namboleko sy Nicolas ke tena mamboly za baiko fotsiny de tokony mety ihany le izy fa ny rehetra ve ohatran'izay tsy ohatran'izay ny rehetra ka tena mbola sarotra be de nefany ny anankiray tokony tsy de tenenina tokony iova ao le toetsaitsika zay mahandreraka be mahainao zay io de io ohatra zao nge ny antony mahatonga an'io le filazana ny antony maro zao nisy loha hevitra zay tamin'ny radio Rafavy mihitsy raha koa niteny an'iny hoe ny fahantrana ve mitarika amin'ny resaka fahantrana ara-toetsaina ao valiny eny de tonga de miresaka zavatra hafa ndray zay hitananao hoe palapena zany valiny eny kairo am'izay ndray ary zavatra hafa ny antony de zao afangarony olona volany am-potsiny zany no tokony ho fietsiny ivelany amin'ny ankapobeny nefa rehefa miala ny renivohitra tanàna lehibe Ambatongamanana foana ny any raisiko fa mbola vao midina Ambatondremy ianao na Botra biby midina eny ianao de tonga de hitanao toetr'olona zay miaraka amin'ny tany miaraka amin'ny tanimbary mamboly miaraka amin'ny zavaboary tonga de hitanao amin'ny toetrany hoe tsy mitovy am'le Larisa fa hafa mihitsy Larisa misy manindaka ekena fa misy ihany midalo tsy ny sisany amin'ny toerana tahaka Ambatongamanana fa le toetr'olona ny mifampiaraba ny resaka fifanajana ny resaka fakana rano ny resaka fifanampiana ny trano tsy misy varatra sy ny resaka famangina sy ny resaka fikarakarana hoe oetiko ary ny etanao any etanata volotro fa ianao tsy afaka mihitsy zavatra betsaka ohatran'izany mahalana am'izao ny de tsy anatompoko eto ty volanao tsy anako zato ho anao rehefa tonga avany zany le izy ohatran'ny 200 000 matetika tsy mifampitaiza tam'izay matetika zay mihitsy le izy fa io mety hoe tsy mahita resahana koa zany de reny foana ny resaresahany sasany eo nefa ny ilaina ny reny ilaina ho any fivorovoriana ilaina ny fivorovoriana misy cocktail ilaina ny fivorovoriana tsisy cocktail ilaina misy cocktail satria zay le nonanoana ito de maka fotsiny izy de eo rehefa veo am'izay inona lay tatitra de alefa makaiza de atao inona za zao tena haka ohatra fa tsotononona le izy ohatra ny fitiavako mamorona zavatra mandresy lahatra ny ankizy amin'ny fomba hitaizana azy paingotra be ty ataoko ty
dia io le tarika le karakaraiko io teneniko anareo efa nanao fampisehoana tany Antsiranana io efa nanao fampisehoana tany Toliara efa nanao fampisehoana tany Fianaratsoa Morondava Tomasina Ambatondrazaka sy ny sisa ary andeha any Fort Dauphin raha ohatra ka tahin'ny tompony programa zany rehefa avy eo misy miantso amin'izay hoe ianao ve afaka mamorona hira amin'ny resaka fahadiovan'ny ankizy eny foronina le hira vita ny famoronana an'le hira misy ny atao hoe terme de référence ao tsika rehetra makamaka tsena ohatran'ireny le mahay azy mahay maka tsena fa tsy misy talenta dia rehefa avy eo dia soratana amin'izay tiara le izy tiara le izy tiara le izy eny ary iza miran'io motabandy miran'io ok alefa any le tononkira mbola tsisy mozika akory tonga dia hoe lava loatra dia hoe ka tenisany any mangataka an'io etretonareo le terme de référence amin'ny teny hoe 28 lignes asekany démo le kakaboudin le manzé le ils ont soratana le izy be loatra le izy ena ndray mbola tsy niraina akory ny iraina am'izay le izy rehefa vita fohifohy vita am'izay le hira mivory am'izay le tompona andraikitra an'le izy imomota manao le feon'iny iny feon'iny fantatry ny ankizy iny na radio na télé o le tompona andraikitra voalohany zay izy ny anao sy ny raha anome vola tsy afaka hovaina ve ony le feo dia esorina le orina menamena Safady. Loin de moi l'idée, hein. Azonareo hoe c'est tellement imbécile. C'est tellement imbécile. Ny antony aiza ny fond de pensée natonga anazy ny teny fa hoe tsy azo amboarina avy eo le feo fa ohatran'ny kentsona. Dia hoy zao hoe dia hoy zany miteny an'le zay manko le tonga dia niboako azy hoe ho anareo zay mandefa message amiko tsy afaka mamaly fa lasa dala le téléphone. Tsy afaka miteny mihitsy azo. Mifampenapena tsy le zay mahatonga anahy aloha tapahana aloha dia miditsika rehefa avy eo. Zoid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire sy kit solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Sao dia misy asa kely any? Esa ve ny tadiavin'lahy Misy prokely dia mila esa. misy esa kely aty raha mila esa mouchoir safety dia milamina mouchoir safety malefaka tsy mora rovitra mora ampiasaina misy amin'ilay sachet pocket azo entina mandehandeha dia misy amboatra kely ho an'ireo mila betsaka kokoa efa nay mivarotra mahazatra anao mouchoir safety dia milamina. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play. Achetez et vendez comme jamais auparavant. Loatra fahinana farilaka hoy ny izaho tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ireny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramandimby. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Izay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Aina po bara amin'ny endriny vaovao. Fa manenina arany tsara be. Lay goûter vita amin'ny vary misy chocolat, be vitamine sy calcium maro fer. Mampatsiro sy énergie. Aina po bara vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Appel 033 65
00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Mikety dia afaka miditra mivantana isika atao anatin'ny fandarana rivotra ny fanehoan'ny kevitra ihany koa izay anasana any amintsika rehetra atao anatin'ny fandarana. Izao moa zany hoe izaho rery no eto tsy maninona izany fa ianareo no hoany andao iara iosina vary be menaka satria fotoana ny famadihana ihany koa zao ny resaka teo moa zany dia resaka tontolo iainana amin'ny ankapobeny izay efa tena mamely mafy mihitsy ary izy io dia misy fiantraikany tsy eto Madagasikara rery ihany fa na any avaratra na any atsimo any ny Antarctique ny resaka glasy izay manomboka miepo izay miatevina tena miaina tanteraka mihitsy dia fiainantsika daholo zany rehetra zany ray sika ny antso ary allo salama Gottlieb lasy Gottlieb lasy ve ahoana Bandekama lasy Bandekama ahoana zany dahoana re saika mba hiteny momba le Tsimbazaza rangaha inona ma zany hoe mba io ny asika ny sisa patrimoine fa sitoko mba asina resaka kosa aloha momba an'io ho an'ny vazaha ho an'izy ho an'ny privé nga ho an'ny gasy raha nga mba io fisakavela ho antsika mba asika fa mba asia resaka kosa ny momba an'io raha ty zao zany le fanteny malagasy zao zany le fanteny ina zany zavatra any gasy zany sisa zany zao ina zany zavatra any gasy zany zao io Tsimbazaza io mba resaka malagasy kosa aloha fa mba saosaonina hoe ho tantan'ny vazaha iny fa manimba eritreritra fa ahoana ohatrany tsy maninona ihany fa lasa bolony ana rehetra tonga ny olana ty aminay kosa fa la izany tanteraka raha gasy izy ohatrany tena hoe sy zanatany tsony sika fa dia fa hoe inona milazana azy sy haiko milazaza ranga fa dia zay le fiangavianay aty raha ty Bandekama okay raha ny alo zany makasika an'io resaka io dia ny hevitro manokana tsy tena ohatrany makasika be anasy tsy makasika an'ala izy satria ny antony dia izao misy antony itiavako ny hoe ny orinasa eto Madagasikara rehefa ny privé tatana azy dia mandroso kokoa ary miatsara kokoa misy fivoarana kokoa fa rehefa zavatra no tantan'ny amin'ny ankapobeny amin'ny fanjakana tsy voazao io fa ny hatramin'izay mihitsy teny orinasa ohatrany hoe Madarel zany zao anisan'ny RNCFM tamin'izany fotoana zany rehetra firy taona izay maty ho azy teo fotsiny dia ny privé no mitantana azy allo ahoana ty Bandekama iandro barony dia ndeha rahafaty anano tena izay tianao tenena dia ndana mandeha any tonga soa Larissa ary rehefa zaly ty tonga tsisy manao tonga soa barony ina mataratanareo amin'ny Larissa io izy mitena loha tara amin'ny Larissa zany ina fantatra foana le Larissa fantatra foana za lesy mba hiteny kely resaka an'le doritanety sy ny sisa teo za zany tena efa ela nitovitovy hevitra amin'ny goty amin'le hoe ahatra hoe volony dorany gasy amin'le hoe ny toetrana milovana ore olona aza miteny an'izany tsony fa fampisehoana fahavendranana zany teny hoe ny toetrana milovana zany satria
le zany tonga am'le hoe que faire fantatra hoe iny atao fa tsy fantatra hoe comment faire hoe ohatran'izao ny anaovana azy eo tsisy olona tonga eo mihitsy na manam-pahaizana be ohatrany ahoana na tsy de manam-pahaizana ary matetika raha ny any ambany volo indray mahita an'le comment faire no tsika ty andrenivohitra raha ohatra ka hifaninana anao démonstration na resaka anao démonstration hoe za mahay sy ny sisa de any amin'ny comment faire atao re olona fa za miteny hoe le toe-tsaina mihitsy mila ovany hoy mariky ny tsy fahanananao invention mariky ny tsy siny créativité ny hoe le toe-tsaina mila ovany manomboka izao de teneno hoe raha ny eritreritro de zao fa ny zavatra tena ngeza be aloha de ity ny fanovana toe-tsaina sy ny éducation te Madagasikara de olon-dehibe le mila verina ampianarina atao tata de zay ny manahirana anazy mampianatra zaza tsy inona mora fa le olon-dehibe fa 7-10 5 taona 9 sarotra ovaina be ary io isan'ny mampivofotra amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa tsy tontolo iainana rery ohatran'izany le mipitara be le toe-tsaina gasy mihitsy mila ovaina fanatsinana tsy tiana aloha toe-tsaina mihitsy angelo le izy ka zay zany le izy zany hoe efa fantatra le fe hoe ity zavatra ity le olantsika inona am'izay zany le tokony atao ampiovan'io zavatra io inona le asa ho atao ho tonga eny am'le fanovana fa tsika moka metehitra am'izay fotsiny reny zay fa zay ny tsika gasy eny raha vao zay ka de tsy gasy tsika nefa zay le zavatra asa eo zany le inona comment faire hitaka le azo sady ry ambony ry mihitsy atao za le saromandry le salama tompoko miarahapatika rehetra momba n'le ana mba misy ambara kely hitanao reo momba n'le parka Tsimbazaza za zany a mahafantatra kaiky momba n'izy io satria ao anatin'izy io isa-taona zany efa farany taona iny misy an'le comité scientifique d'orientation de isany mpanatrika ny fonan'izy io zany zany hoe izy io fa kana hevitra ny makosia scientifique anazy manko alohany anaovana le hoe plan de travail annuel de voarakitra anatin'izy daholo zany hoe ny rapport nandritry ny taona anankiray sy ny plan de travail ho atao amin'ny manaraka de ny zavatra hitako zany zavatra anankiroa le izy ny subvention zany avy amin'ny fanjakana na hoe budget de fonctionnement tsy azo arak'izay tokony ho izy fa sorabola fotsiny mipetraka eo namako daholo ihany manko ny taly tondra teo hatramin'izay de zareo zany miteny efa notanianao de miteny izy hoe kainkara budget fotsiny ange mba azo kaintera fotsiny ange mba azo de tsy ampy zany le fanampian'ny fanjakana an'le subvention an'ny parka na le budget de fonctionnement zay zany fahitako anazy de anankiray koa de hoana zany le ministre mipetraka ao reny le iny io le ministre mipetraka ao reny ka le ministre manko ohatrany hita fahitako azy be loatra le zavatra sahaniny zany fahitako anazy satria université miaraka amin'ny centre de recherche misy anankivalona centre de recherche knarpa CDST Invavet Fofifa CNRO de ireo centre de recherche reo zany lasa ambany-davatra par rapport amin'ny université manampy an'izany koa titanareo le université le voncréna vaovao be da be te de surchargé zany le ministère ny fahitako anazy fa raha za mihitsy zao raha mijery za cherche renseigné de tokony atokana mihitsy ny centre de recherche de hafa mihitsy ny organisation zany asarahana amin'ny université raha fomba fijeriko de anankiray koa izy io vaky afaka miverina miantso rehefa avy eo manampy zay fanazavana izay satria zay koa lo tsy ampy ao anatin'le izy zay koa zany angatana amin'ny tompona ndraiky hoe inona ny fanazavana afaka omenareo mahakasika an'ity parka zoologika botanika Tsimbazaza ity zay tsaroko tsara misy mpampianatra izay zany fiteny parka zoologika botanika Tsimbazaza zay any tanana ihany koa satria raha mijery université privé mitsangana amin'izao fotoana izao aloha amiko vitsy kokoa ny manao resaka recherche scientifique resaka science de la vie et de la terre satria ny eny Ankatso ihany na ny université ihany fanjakana ihany no amin'ny ankapobeny tena misy an'izay recherche zay fa tsika lasa le tertiaire be ny tsika zany le resaka université satria communication gestion droit fa tsisy am'le miverina am'le hoe fototry le fototry le malagasy ny sisa hoe ny resaka tany lasa dama ndray zany tany
Nafinaritra rehetra le mpiasan'ny hoe forêt amin'ny saintsisy manao matso miaraka amin'ny lanjabasy sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa tonga ny tena fotoana ilavana azy naka izy. Mbola variana manao matso. Mbola mamasina ry lerany azafady ary. Nenona dia izao hoe fa reny moa zany aingo birao fotsiny sa tokony hiditra any anaty ala. Rehefa tsara zao ny any ivelany resika fotsiny ohatra ny hoe Suède ohatra. Misy mihitsy ny tena hoe mandeha patroupe ry zareo mandeha manana train manokana atao hoe manana tomobile mitokana mandeha miditra any anaty ala sy rehetrarehetra sady miaro frontière miaro an'ilay ala hoe iza ny tokony kapahana sy tokony kapahana. Dia mampalasa saina be zany izy hoe andany volam-bahoaka fotsiny ve le lanjana basy any Mahamasina. Sa tokony hoe andany volam-bahoaka mba tokony hidina any anaty ala mba hiaro an'ireo ala rehetrarehetra. Rehefa tsara inge rehefa misy midory tanety ny pompier ny tonga alohan'ny miaramilany hoe forêt. Dia mba mampitany tena amin'izay ianao hoe inona zany le rekrutenan'ireo olona ireo isa taona sa isaka ny tsy fantatro le izy. Mba engany mba tonga ny potsofan'ny tompona andraikitra ny izy lasa le izy milay be anjeren'lereo manao matso fatsy any amin'ny matso ny lavana azy fa ny anaty ala. Io moa zany efa nazavan'ny tompon'andraikitra teto tamin'ny fotoan'andro ny Andriamatoa Segy hoe ny mpitandro filaminana be dia be ny tonga dia be dia be koa ny miala dia be dia be koa ny tsy lany dia be dia be koa ny mikadra dia be dia be koa ny ala be dia be koa ny retirety. Zany hoe tsy ampy zany le ben'le tany tsy ampy ny mpitandro filaminana eto Madagasikara. Fa zao ara le izy tapaka le izy fa tsy maneno rehefa misy ny dory tanety ny ala mba toka zay ireo olona ireo zay le fantanena petraka. Fandraisan'ny andraikitra sy le anany satria izao koa le izy aloha hoe ny fahalaviran'le toerana ao anatin'le izy. Io moa zany efa sketch an'ny Francis Tam zany fotoana zany hoe nefa nisy nanafika tao an-tran'olona anankiray lay dahalo nanafika dia ny any an-dafy zany voatafika le trano tonga allô la police misy manafika ato aminay tonga dia mandelo tao be tonga ny mpitandro filaminana feto amintsika tonga le famakina le trano atsoina amin'ny polisy mbola mandeha mitady bisikleta le rony izay misy bisikleta hoentina mandeha any. Nahoana salamy aza meno radio tonga dia miteny mahaino amin'ny feonay ianao. Aotra ny vadivadinareo raha le namatsika tany faritra an'le Tsimbazaza teo. Nefa za miombon-kevitra aminy hoe tena mba raha misy zavatra tsika raha dia aleo mba atsika ihany. Satria hoe ohatra zao ny hevitra varona teo hoe raha ohatra aty-tantany privé le zavatra dia mandeha kokoa. Dia raha zany hoe zany zany hitatsika dia aleo mihitsy tantany privé daholo na miaramila be zany sa ny tantany privé. Madagasikara misy tonga dia privatisé hoe. Dia zay mihitsy arany. Zay le tika tongavanao anatin'le izy ane. Privatisé Madagasikara fa mandroso tsika. Ka le izy mandroso fa inona fotsiny zany tsika ao anatin'le izy mandroso ny fanana le mpantana privé sa mandroso Madagasikara. Mandroso Madagasikara. Madagasikara misy mandroso. Ko privé nge nameny posy ny mamay azy. Orinasa izy fa izy misy tsara. Misy rigueur. Fa ho anazy. Fa misy rigueur. Dia mahazo tombony ny olona manarana koa izay zavatra izay raha mise hoe rehefa zavatra tantan'ny fanjakana zany tena hoe tsy mahomby raha amin'ny ankapobeny. Ianao le atao karaha zany eo dia tokony hatramin'ny rehetrarehetra mihitsy atao tantany privé. Zay nge le izy ny atao hoe mahomby tsy mitovy ny définition-tsika angamba. Fa le mahomby raha zavatra ny fanjakana dia natao any gasy. Raha mahomby ho an'ny privé dia mameno posy mpitantana privé. Ka lalana anankiroa samihafa tsy ary tsy fandray mihitsy ireo. Fa zay mahatonga hoe misy zavatra ho amin'ny malagasy natao amin'ny tantana fanjakana. Anjaratsika miteny azy hoe ahitsy io fa tsy mety. Fa raha vao mentsika privé io ka mahomby dia mpitantana zany feno ny posiny. Fa ny gasy asa va jeriko ny ahy. Za fa mpitena izay foana koa hoe privatisé na Madagasikara fa mandroso tsika. Isika gasy io zany rehefa any an-dafy any alefa mipetraka any Amerika any Los Angeles any na any Japon zavatra any. Afaka fotoana fotsika dia tsy mandroso le faritra any. Fa eto amintsika mandroso be. Satria eo amin'ilay le fomba hitondrana le izy mihitsy no antony le resaka rigueur ny resaka salama tompoko. Salama tompoko. Le resaka Tsimbazaza angamba ny tena mety aloha tonga dia hatramin'ny tantan'ny azy eny.
ohatra ny mampime be ilay izy misy zavatra tsara nefa tsy voakarakara fa samy mameno ny paosiny ny teny mameno ny paosiny dia hiverina kely any amin'ilay dory-tanety ahako. Ilay izy ilay fotom-pisainana mihitsy aloha mila averina dia averina daholo ny rehetrarehetra fa tena tsy milamina tsony ilay fiainana e. Tsy milamina tsony. Menonao? Lasa. Lasa izy Lasa va izy. Lasa va ianao. Dia eo amin'izay mantsy ilay zany hoe le resaka parika sotrany zany. Io zany zao io miparika antsika zany eo. Be dia be ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Anjerimanontolo sy ny sisa. Inona ny antony tsy hananganana parika be dia be ao anatin'ilay izy? Inona no antony tsy hanaovana zavatra akoatran'io mba hahafahana ihany koa satria mpianatra eny amin'ny université ke vita ny fianarana sy ny sisa na eny amin'ny ana dia mandeha manao fikarohana ao e. Nefa zay tsy ampy. Nefa raha io manangana vaovao akoatran'io zany manangana be dia be. Mila tsy ampy favonona le olona. Zao le izy anonona zavatra Magnedao zany teny anay. Hermady Sirama Matarella Illico moa le tamin'izany fotoana sa talohan'izy le vakoka menamena io sa Telecom iny tsy haiko iny Telecom Jirama zay zavatra rehetra fatan'ny fanjakana mialatsiny tompony tena ity fa rodana daholo. Jirama iny zany mbola sisa mijoro miaraka le anankiray raha fanafanana Hermady Jirama zao sisa nefa Jirama efa mitsilopolopo koa io ohatran'ny belesta isan'andro. Ainao inona no mety antony? Le gabraraka. Nefa zavatra zany natao ampelantanan'ny fanjakana de gabraraka. Zay ny olana. Dia resaka le dory-tanety. Za mahita vahaolana tena tonga de efficace. Niakatra ny vidim-bary nanafatra vary tsika. SMTP ngamba ny nanafatra anazy. Niakatra ny vidin'ny ciment nanafatra tany amin'ny SMTP ndray tsika. Zao ndray mahay niala dia manafara ny SMTP ndray hoe mandefa anao export na hazo makaty zay fa mahay ny alanay aty dia volena ndray dia vita tsy problème. Zay ngamba ny hitako solution rapide indrindra. Satria moa zay ihany ny vahaolana eto amintsika nge. Aloha tany vahiny tanetitsika io fa tsisy mandoro tsony io e. Privatiser any tany mba tendrombohitra io. Ohatran'ny le vary fotsiny afarana le izy dia ay efa milamina dia zao omeko manafatra ciment tsika dia milamina koa zao tsika dia tsy haiko mety Jirama koa ngamba no afarantsika afaka fotoana fe afarana jiro avy any andafy any taraka jiro avy any dia alefa Western Union ny fandaovana facture manara-penitra izy amin'izay. Mazotoa ianao. Ka zay moa zany le izy hoe samy manana ny fomba fijery fomba fisaina fa ny tanjona iny dia ny tanjony rehetra iny dia nampandrosoana Madagasikara ity nge tanjony hoe inona nahafahantsika mandrosoana fa le izy efa fantatra tsika zany zao mifantatra hoe rehefa zary tantan'ny fanjakana dia mirodana foana dia inona zany ny vahaolana hoentsika ao anatin'izy inona tokony ataontsika zany mba tsy hampirodana izy hoe rehefa fanjakana tsy maintsy hirodana foana ve. Allô? Kupatana manao tompoko kupatana mamparona sy Larissa. Kupatana Ye dia kupatanana koa ny ho an'le monsieur anay niantso teo mahafantatra anazy izy zao. Ye za zany manana sosi-kevitra kely izy izy teo hoe comment faire. Dia manana solution zay tanora zany. Fa zay zany efa problème hatramin'izay zay zany antitra. Ozy izy le ramosena zay hoe ny tsara aminay ozy izy finoana daholo ny antitra rehetra rehetra dia nareo tanora ny tadiavana solution. Ny problème zany problème hatramin'izay dia ny fizarazarana. Raha ohatra zany jerena hoe aiza ny mila fongorana dia any amin'ny fototra mihitsy donc zany any amin'ny jeune. Za zany manana proposition hoe maninona raha asina conférence entre jeune na antsoina daholo ny ingénieur na tatsaha na niza izy eto Madagasikara na any amin'ny faritra na eto ampovoantany dia alefa en direct amin'ny télé dia avy eo proposena solution fa tsisy afaka miala eto Madagasikara zany raha vao misaratsaraka. Tsy tafavoaka ty Madagasikara ty raha vao misaratsaraka ny jeune. Manentana ny jeune rehetra rehetra mba hitsangana hirahina hitambatra. Aneo hoe misy zavatra tsy netiny teo aloha dia vonona ny hitambatra hanangana an'izao firenena izao que ce soit environnement
na fitantanana fanjakana na toe-karena na fivoarana ny toe-karena rehetra rehetra sotra to kisorana le izy moa zany a le hoe ataovy conférence alefa amin'ny télé sy ny sisa mahafinaritra foana zany le izy zany rehefa iseho de mahafinaritra foana fa le fidinina eo am'izay moa zany le fidinina ifotony le fandraisana andraikitra eo no eo le théorie tsika eto Madagasikara raha théorie tsika efa lasa arivo any aloha zany efa 1000 ans zany tsika reka fandrosoana nefa tsika reka fandrosoana mbola 200 taona tiarina zany hoe raha reny fivirina reny efa be de be ary amiko be de be reo zoky ray aman-dreny mpampianatra teny Ankatso sy reo zay manana ny fahaizana ahafahana mampianatra atsika rehetra mahatonga atsika tanora am'izao toerana zao de nisy an'ireo ray aman-dreny lehibe teo aloha teo zay nanoro atsika ao anatin'ilay fampianarana sy ny sisa fa eo am'le hoe fandraisana andraikitra am'izay eo ane ny tena olany raha théorie zany mba eritreretinareo ane ao am'izany hoe de quoi ao amin'ny économie zany firy mpianatra première année hatramin'ny 5e année firy mpianatra amin'ny droit firy mpianatra ry amin'ny filière hafa ry firy mpianatra ireo rehefa tonga am'izay manao fikarohana rehefa tonga ny taona fahatelo faefatra faharoa rehefa manao fikarohana raha ny fikarohana ataon'ireo mpianatra ireo no ampiarina fotsiny dia efa misy fandrosoana ngeza be tsika eto Madagasikara fa ny olana lasa mipirina fotsiny ao amin'ny campus ao amin'ny BU ao le izy de apetraka ao le izy de mpampianatra le izy de aveo azona tiako tenenina de zany rehetrarehetra izany no antony mahatonga ny zavatra iainantsika am'izao fotoana zao io raha nampiarina ny théorie ka tonga de antsika pratika de afaka koa zay tonga de nandrosika fa itsika mijanona amina théorie de misy amilay amina théorie za mihitsy nynamorona an'io alohan'ny atongavana pratika koa barona mbola misy zavatra be koa misy fomba fijery sy fomba fisainana hoe iza lay samy ingénieur ihany nge le piasan'ny any reny rehefa le mandavaka reny le rony samy ingénieur ihany de misy ny ingénieur mandray angady de misy ny ingénieur ambony latabatra de misy ny ingénieur mpanao sini fotsiny de misy ingénieur de misy ny ingénieur tsy ao anaty birao rehefa mibizina ry ananakely ry lena ohatra zany zany rehetra zany zavatra efa fantatra le izy fa eo am'izay le hoe ina le fandraisana andraikitra amin'ny matanora tsika matsapa tena fa tanora rehefa feno 20 taona ianao inona fandraisana andraikitra ao fa ny olana de be de be misy système tokony hovaina zay hitatsika sy ainantsika am'izao fotoana zao io anisa manapodika atsika valsady barona hoe ny 10 taona manaraka zany raha hoe manontany zany hoe anahoana ny 10 taona manaraka de ohatran'izao ihany aza mieritreritra isivana ngeza be ohatran'io ihany io raha tsy hoe nga tonga Emmanuel Macron Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 milliards par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Sohid, mivarotra telefôny na marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Allô, salut Ben, aty amin'ny KFC les za io misy produit sava be ty ato marina ny tenin'lahy. Bon, inona ny entiko licensin'ny ekizy? Le mur lesy ataovy amin'le tout pieces 10 000 ariary iny de ny anazy suips amin'le 12 000 ariary. Ok, ny anahy ataoko Twinks sy lunchbox, sava be ty le vidiny 8 000 sy 9 900 ariary. Le lunchbox amin'io sady efa misy frites sy mofo brioche miaraka amin'le Oui, milay be io. Ny anay tia pivot amin'le burger mini crunch and le rony ohatrany 12 000 ariary izay. Sady io efa tonga de misy fromage. Ok are, rapida be le service ato fa ray ma de tonga any amin'ny lisany.
salama rehefa jerena dia ohatrany tena maty anyne nefa tena tsisy zava-patako mihitsy taloha nandalo tao sanifera dia ohatrany hoe lasa provetivety teo no torohevitra tsara be azoko tao aza mitady afa-tsony fa sanifera no izy maro karazany ireo fitaovana azo jifainao tsy mora nefa ny misafidy an'izay entana tena ilaina amin'ireo tetikasa fanorenana na fanavozana tao sofa misy an'ireo mpanolontsaina ny sanifera manoro-hevitra sy manampy mandritra ny tetikasa ataonao ary zaza ny volanao na matraniny ianao na olon-tsotra tongava amin'ny sanifera fa aiza manao tena mety aminao afaka manjifa ihany koa ao amin'ny www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Miakatra foana vidin-javatra. Ay, zary ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidy amin'ny be. Olon-tsotra ve ianao Kibo? Mpandrara. Kibo, mpandrinjara. Kibo Louise. Fetana vidinao andavanandro. Hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro safidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, hein? Kibo, mora ranao larbi akaiky ny sanifère. Parfait, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Mampiasa serviette de table Safety dia hiaraka ny tontolo andronao rehefa le andeha sakafo iny na koa hitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana na ny namana afaka entinao n'aizanay sady matevina tsara mora ampiasaina. Serviette de table Safety efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao na any amin'ny grande surface. Serviette de table Safety tena mankafy fiainana. Safety dia milamy. He, dao anao fotoana iaraiko rano. Teatrone manolotra anao Poupy ela tsy mifampitona tao Antsamanitra ny alahady 28 novembre amin'ny 3 tolakandro ho irainy ao avokoa ireo hira nafantaranao azy arahina soradia ny tapakila rehetra dia efa azonao jifaina amin'ny super musique analakely. Poupy, la voix du cœur. Partenaire Sandrif, Digitron. Partenaire média RDJ. Ao Antsamanitra amin'ny 28 novembre amin'ny telo. Asa tiano Diana Rove janona say iaraka aminay grand concert VIP maleo miaraka amin'ny Original Events ny asabotsy 7 novembre manomboka amin'ny 3 arivo eny amin'ny Carib Hotel Domaine Manerinerina isan'ny vahiny saina manokana fangalana sary séance dédicace sobarerana amin'ny Capisa Drinks Madagascar feu de camp sakafona sikitontolo Gold Pass 50 000 ariary Silver Pass 30 000 ariary tapakila dia fazonao jifaina ao amin'ny tranokany ketrika.com tseny amin'ny Carib Hotel Analakely Panoana Capisa Drinks Rotary Club Ambotsorouitra l'étendard ketrika.com Manda Seafood radio officielle RDJ. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédillet Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédillet Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédillet Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Agrim, dia manositra ho anao afakely iarahana amin'ny Samuel Farakely ny asabotsy 20 volana novambra manomboka amin'ny 5 ora arivo ao amin'ny CCO Mamory Ivato vidy fidirana VIP 10,000 ariary famandria-toerana 3,000 ariary tapakila tsotra 2,000 ariary ny tapakila azo jifaina ao amin'ny www.mbmusique.mg na Agrima Ivato annexe Agrima Ivato Sary Masina Ivato Nectaraka tapaka partenaire commune Ivato radio officielle RDJ partenaire média Radio Mada RDB misy zava-pisotro tsakitsaky Infoline 034 90 019 23 animation B musique Soukaram Tielourang Vavade. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, beutke, metwanjit. Kubai, di mana bajaran fulusan. Arufun tenanau, arufun nyaf.
dia hanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! moa zany mandray vahiny dia io mantsika rehetra aloha zany fa mba tsara ampahafantarantsika rehetra fa ao anatin'ny fifananana izay tena ankafiziko ihany koa dia tsy niresaka ny Formule 1 amin'izao fotoana izao izay 2020 ny elanelan'isy manelanelany ny Lewis Hamilton singa Max Verstappen izay mitarika amin'izao fotoana izao izay manomboka hita tara mahay ihany le Lewis tena Lewis io zany Hamilton tena mahavony adala tena reveko nefa Max Verstappen koa reveko zany samy reveko izy malala satria manome spectacle an'le fifananana amin'izao fotoana izao izay manomboka amin'ny zoma zao zany ny essai ny fitsonana azy zoma sabotsy izy essai dia aveo izy manao match de qualification dia manao Q1 dia Q2 dia Q3 dia aveo misy ny lasary mody amin'izao fotoana izao tsisy any Qatar amin'ny Dubai amin'ity fotoana ity satria izay vao isy ity zany no championnat voalohany grand prix voalohany any Qatar tsy isy an'ilay qualification match de qualification zany tonga dia mifananana course mihitsy zany izy mahazo point anao 3 points raha manana pole position sisisisy eo zany manomboka amin'ny azoma zao ny grand prix ana moto efa tapitra teraka tsy dia misy fa irorona baolina kitra kokoa isika amin'izao fotoana izao zay nga Neymar na mampalahelo Jean Neymar de lui zany tena miala tsy Jean Peuple tsy Jean Peuple fa tena ohatran'ny leo le Neymar le zany na izy maratra na izy manana kely mitonga misy fialona koa vely izy tsy haiko aloha izy koa moa jery dia mahatsiravina be mijery azy ohatran'ny lalako mijerijery ny Di Maria kokoa raha sampanao baolina Di Maria tena reveko nina mijery ny pauziny zay zany mahakasika resaka Formule 1 zany amin'ny sabotsy alahady zao sy fifananana izay ankoatran'izay ihany koa ny fety ny fizaloatra izay atao amin'ny 10 ny volana desambra izao etsy amin'ny Carlton Anosy izay ahitana ny mpanakanto Lifa Mario ary ny avy any tanàna Lifa avy any tanàna Mario mpandalo any tanàna fa ny tompo tanàna Solomenakavy Solomenada mpanentana za amin'ny fotoana io dia azonareo an-tsaina fa mba hiakatra Carlton ndraiky le retsy mibiasisika amin'ity toana ty mba samba ndraiky zany atravy amiko dia riva mba samba zany aminazy ity dia mba asaintsika rehetra ho avy mandreny fotoana io zay fetin'ny fizaloatra mikarakara azy entina ikarakarana ny fikambanana sy ny any tanàna sy ampahafantarana ihany koa inona moa ty fikambanana fizaloatra ity aizavy zany fizaloatra izany ary iza no flo an'izany fikambanana izany amin'izao fotoana flo vaovao zay novidina tamin'ny volana marsa teo zany flo zany satria tapitra ny mandany le teo aloha zany dia ity manda vaovao ity dia anasanantsika rehetra ny avany tanàna avany tsabo ny avany tsianaka rehetra any rehefa tena tsianaka moa ohatran'le ny ampitandrefany sy ny avary zay fatra loatra mangoro mihitsy tena tongava fatinareo so dia misy dendiena fatsy tonga ao mitapakily dia mahazonareo mandeha amin'ny présidence vice présidence zuzu zay ino mbary amin'ny Carlton miaraka amin'ny voary be ka tapelaka be sy miaraka amin'le vilia dia iangavira zany mba tsy tondra sisy amin'le 10 amin'le maintimainty ka dia manala baraka zalahy le azato fa le 10 satria le maintimainty be reny no dia le toerana mbo reny zany atao anatin'le sase akao izy dia entina ny modenena trano ana dia iangavira koa zany tsika hoe mividy lehibe dia tsy andeha hilahatra ao amin'le toerana hoe olo retsy zay zany tsy afaka fa mba hoentina mody le anjara sakafo mba hoentina le tanànany le tena tanjana zany mba fiarahantsika ao amin'ny Carlton zany amin'ny fotoana io dia anasantsika rehetra zay avy any faritra aloatra izany J'ai manambahintsika eto monsieur Christian fa miarabanao vao amin'ny Arona efa nivahiny teto ianao vahiny eto indray ianao amin'ity anio ity betsaka angamba no mety hoe zavatra nangatahan'ny olona nalenan'ny olona dahoary Ya miarabantsika nareo menina taloha voalohany indrindra dia miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra izay miaino ny RDJ amin'izao dia tsy voalohany no nandalo fa angambany hoe tondra betsaka mantsy hatramin'ny herinandro izay nanao lancement zany dia betsaka ny olona izay miditra ary ny lasa hoe
nanao ny inscription tao amin'ilay application Arona dia misy marina misy fanontaniana maromaro napetraka ry zareo hoe ohatra ny hoe tena tsy maintsy application ve le izy fa tsy afaka atao ohatra ny hoe manao commande par message zahay dia aloha anatsorina le izy hoe tena rehetrarehetra ao anaty application fantatray tsara zany fa hoe misy andihana ohatra ny hoe fanabeazana ny mpiarabelona amin'ny resaka hoe nouvelle technologie afaka hoe hanao solution vahaolana tip-top solution vahaolana hoe vahaolana tip-top zany dia aty zao toko le solution vahaolana ohatran'le misy le fitenanakireo tsy hoe ny tena olana amin'ilay problème ny dia zao ny olana nefa problème mety afaka hita hoe vahaolana tip-top an'ireny olona reny zany zay fa aloha tena hoe miditra amin'io hoe ny tena ohatrany hoe Netflix tamin'ny 2006 vao nitsangana nefa 2018 vao nalaza dia tsika gasy angambany tsy hoe andeha hoe hiandry 12 taona ohatr'izay vao hoe hiditra amin'ny fiovanana fa mba santionany ity ataonay ity mety misy ny rahalanana na bavy mety anao tolotra ohatranay koa fa hoe tena mila mizatra zany tsika malagasy amin'ilay application somary mety hoe nandriamany tsy manino tsy hoe Netflix tany amin'ny 2007 izao izy vao nalaza satria nisy asa be dia be atao ambadika le izy ao mahatonga le izy mipetraka aty aoriana satria hitanao daholo ny lesoka rehetrarehetra ao anatin'izy mba ahafahana manangana zavatra anankiray ny olana mantsy rehefa ao antsika rehefa manangana zavatra dia inona tanjona anakarena vao mipetraka ity ray volana dia anakarena amin'izay amokiry le mpanakanto anankiray alaza amin'izay afaka ray volana anao atsika le bany tonga dia mandeha foana tsy izay le izy ny tanjona ny fijanona ela ao anatin'le izy mba ahafahana mivelona mba ahafahana ihany koa ny tanjona manko rehefa manangana orinasa start-up anankiray ianao dia hoe sady mamelona ny tenanao ianao no mamelona ny hafa ihany koa mampiditra an'ireo olona hiasa hiaraka aminao zavatkely nitapahako zay tena tiako be le parenthèse nataony fa tena marina le satria izao amin'ny tontolon'ny fandrarana moa tsy hoe tia no zavatra nandramana voalohany fa betsaka le zavatra ao ambadika izay tsy hitan'olona hoe ohatra ny hoe nitaraina le olona toa tsy tonga mihitsy le code SMS anamarinana ny anina fa any ambadika any misy zavatra tsy miankina aminay fa ny internet ohatra ny izay le nitantarainy Erika tamin'ny farany tsy hoe miezaka manamora fa miezaka mitondra ihany koa mitarika ny olona zay mihitsy zay le fanambina napetraka eto aminay hoe marina fa tsy tonga dia mety asarika ny be sy ny maro eo ny eo fa raha tsy manandrana dia tsy ho tonga amin'izay tanjona zay mihitsy dia tsy mampaninona anay ny sanatria ohatra ny hoe akafotoana kely ny fiaingana fa tsy resaka fotsiny hoe anakarena le izy moa tsy aniranam-bola fa ny ao anatina be dia be mpiasa izay ao ambadika ao miezaka mametraka zavatra tsara anarena dia esprit ny zavatra tiako apetraka hoe slogan anay raha manjay manaraka page Facebook hoe we are Arona teny anglisy moa izay afaka anina hoe ny traduction amin'ny teny gasy hoe isika no Arona zany hoe isika no Arona zay vidina etsy anana bazary be no Arona frantsay tsy le hoe no exclusif hoe no zay aty fa inclusif le izy ny atsika gasy anisan'ny tena hoe fiteny anankiray izay manasaraka manavaka tsy mahatsara hoe misy no isika izahay sy anareo zany sy izahay mitokana dia aza mitsoka ny micro ianao fa manjary tseny le izy Monsieur Christian ny lafiny ray ao moa zany resaka varotra daholo efa nazanazany ary ve manao ihany nareo ohatra hoe misy hoe zéro ariary misy an'izany manko any anatina hoe vidresina hoe any amin'ny Facebook sy nohatr' izany dia io zany arakaraka izay satria sady mba mizara koa fa tsy dia izay mihitsy le izy hoe possible ho an'ny ohatra hoe hibarony ny varotra amin'ny telefona io apetra ny zéro ariary io dia hoe izay akany fotsiny tsy maninona hoe avoakako daholo fotsiny rehefa ny fifanarana misy aminareo izay tompon'le application sy le tompon'le hitanao hoe zéro ariary tsy maintsy misy foana ihany hoe vola omeny le client zany anareo ny zéro ariary ny barona zéro ariary ny azony fa misy zavatra tsy maintsy aterina ihany le telefona ohatra dia iny misy saran'izany iny dia iny sarany iny no aloha zany hoe ana satria
tsy mandeha rano akory io na rivotra moto io fa de tsy maintsy miodina Onao ny fanoratry an'le Arona fa tsy mety mahita izy amin'ny Play Store mihitsy. Matetika izay mihitsy ny fanontaniana faraparana azy anay de H A R O indroa N A H. No marika Nandrianina zay ninazy manko soratana hoe ARONA. De tsy arina hafa, arina misy ohatra raha tsy hoe misy application arina koa fa tsy gasy le izy fa Arona hoe mba style avana kely zany mba misy mba gasy kely le gasy mitily na style tambatra ie zay izy ny entana rehetrarehetra moa zany afaka apetraka ny tsirairay ao aminareo daholo fa kanefa misy ve ny sivana atao tsy misy ny maintsy sivana atao tsara mihitsy izay fanontaniana zay satria ohatrany hoe misy ny tevarotra sakafo ohatrany efa be dia be ny manao an'io ny rahalahy hoe manolo application ana livraison ana sakafo tsy handeha hoe hanimba ny tsenan'ireny olo ireny hoe manao saosisy ny olona ray ambondrona dia hanao saosisy kosa efa mba niesaka zany izay hoe tolotra hafa mihitsy de sakafo ny resaka hoe zavatra tsy azo varotana rehetrarehetra eto Madagasikara ny tsy ara-dalàna rehetrarehetra tena hoe teny direct hoe rongony tsy ahita an'izany ianao misy koa ny ohatrany hoe ny produit izay efa nisokatra mahazo mivarotra seconde main ianao ohatrany hoe t-shirt efa nanaovanao de tsy tianao intsony de tianao varotana fa par contre ohatrany hoe mpamanana parfum ianao de vidinao le izy de rehefa izy tsy nasarika anao ohatrany hoe tsy mety le izy fa tsy de tena tiako loatra de le parfum seconde main reny tsy afaka varotanao satria efa nisokatra le izy de rehefa izy misokatra iny misy problème na étanchéité na misy problème na explosivité fa ohatra kosa izy hoe miaraka amin'ny fanazavana Christian hoe anty nampiasaina indrona ohatra hoe ny atanty akanjo ty ataontsika hoe 8 sur 10 ohatra de eo indrindra le izy rehefa ohatrany nisokatra le rehefa manao le kpok de rehefa aveo mety tsy midy tsara tsony sanatria ohatra miraraka tany an-dalana na zavatra ao amin'le sary varotana an'le izy mety tena hoe mety tsy hita ampianao moa zany fa mety hoe ohatrany te abe tanako ty le sary rehefa misy tonga any am'le anina am'izay lasa ny atsasan'le tanako sisa ny avon'le parfum tao satria nisy nenjerana tsy fantatro hoe nisy zavatra hafa de zay mahatonga anay hoe misy karazana entana sasany na seconde main de tsy kena intsony zany voilà amina resaka échange manao ona indray misy ve zay zavatra zay sa hoe tena tia lo tena tokana fotsiny hoe varotra ty indray sa hoe za manana akanjo ndao mba atakalo ny échange de efa nisy adihevitra ela de ela mihitsy nananay tamin'ny tompon'andraikitra hafa zany hoe autorisena ve ny échange fa ny problème de hoe le valeur zany misy en Facebook efa misy manao an'izany rehefa manao échange mantsy échange mantsy dia misy ny olona iny hoe fiantsoana mihitsy ho fa iny fiantsonan'le olona manam-pahaizana manokana mianatra manokana ny resaka fanaovana échange izy de mijery ny valeur ny fitaovana ao an-trano sisisy izy ohatra zany hoe efa amorti ve ty téléphone ty zay nividiko ohatra zany hoe nividiko 200 000 ariary ty dia somary efa misy vaky kely écran eto somary mitapy le izy am'izao fotoana zao karaha ho atakaloko an'ilay téléphone ny Christian avy any de hoe afaka mifanakalo be zany zay za ve zany tokony mandoha volana amin'ny Christian sa Christian tokony mandoha vola ty amiko dia ifijeren'izay valeur zay zay rehetra ianarany hoe fifotoana azo manao an'le izy amorti sa tsy amorti le fitaovana ampiasainao na ny fotoana ampiasainao ina afa zavatra simba ny aminy iny zavatra tsy mety any iny rehetrarehetra de ataony kajy rehetrarehetra ao anatin'izay de izay manko mahasarotra an'le hoe mifampanao takalotakalo ty zany amiko aloha zay toko hoe sarotra kokoa le izy fa aloha zany io zany misy Arona io mizatra tianao zany tena nga ohatran'le vehivavy ao an-trano zany le fao daholo le akanjo rehetrarehetra ny vehivavy manko tena mahatsara le vehivavy mijanona ka fa le akanjo alefa ho any zao manko ny tena makama amin'ny vehivavy ane isaky ny miteny anao izy tsy amonjy isaky ny amonjy mariage na amonjy fety ny ao am-piasanana io na amonjy fiaraha misakafo miaraka samy mpinamana mpiara-mianatra taloha izy ina za teny tsy manana akanjo mihitsy tsy manana akanjo mihitsy iny reny lamody tatoato tena tsy manana kiraro mihitsy ka mba ividany kiraro ka ividaninao kiraro foana izy nefa rehefa aveo izy tsy tia mandeha tongotra akory ho an'izay mampiasa ny application zao am'izao de mahita hoe ny akanjom-behivavy tena be de be am'izao ary ahitana tena hoe tsara tena vehivavy no mividy izy tena ahitana tsara sady amin'ny vidy mirary tena
ho anahy manokana izay mijery ao anatiny hoe tena nanovana indray mandeha ty akanjo ty dia tsy hanaovana intsony fa izay moa tsy hoe mitsara fa dia le akanjo keo dia hitao hoe ty vasoka be ty tena matilako mihitsy nykôla ty akanjo satria ikala zefina le mikosika le kôla lety izy dia miaraka amin'le borosy mafy be ny avy any ambanivohitra izy kosehany mafy ohatran'izao le ity izy teo le kôla potika indray avy eo amizay lobaka ny fotsifotsy le fanaovana amin'ny costard ihany ty ohatry ary nakaizy le kôla teto ka izy hitany raha misia zany io indray dia ohatrany hoe rehefa anatin'ny kategoriana artikla hoe ekenay ao amin'ny aronazy zany dia ekenay foana le izy hoe manaja ny fepetra izay angatahana ohatrany hoe aza asiana sara avy amin'ny internet fa mamitaka ny sara avy any amin'ny internet ohatrany hoe vaovao mamiratra be nefa rehefa avy eo le zavatra tonga any aminao efa any dia ohatran'le hoe manafatra Justin Bieber na farany nefa Baronne tonga eo rehefa mampalahelo nge zany dia izay le izy hoe mifanatsy isika rehetrarehetra dia rehefa ohatrany hoe misy na efa vasoka be ohatrany na ka apetraka le mpivarotra mazava tsara hoe efa midécolle ny semelle efa anina le izy dia eo zany mazava tsara ao anatin'le description hoe efa zao ny le tahany ty hoe secondement efa pour pièce izy ty ohatra dia ekenay le izy dia rehefa eo misy fifananana masiny teny izy hoe 10 000 ariary na marotaka an'io raha misy mividy le izy arabasoa arabatsara zany firisan-jato moa anareo firisan-jato inona tsisy commission ao amin'ny androna zay tsara mihitsy zay fantanina zao efa nitenenkan le izy tamin'ny émission farany fa zahay dia tsy mandray commission varota amin'ny Baronne téléphone 50 000 ariary io téléphone io 50 000 ariary amin'ny Baronne ny zavatra alohan'ny le mpividy fotsiny mihoatra zany dia misy assurance io assurance io tsy angalanay tombony fa tena le assurance garantisiavana hoe raha sanatry avin'izany misy zavatra tsiriny eny an-dalana eny ohatrany dia tonga dia prise en charge eny hoe miverina ny vola mpividy miverina ny volan'ny mpivarotra fa tsy hoe koriny hoe samy mivery volany mpividy dia izahay no mitantana livraison dia io livraison io misy saran'izany dia le livraison ohatra ny niraisanay ny formule ny Amazon hoe livré généralement sous 24 heures ou sous 48 heures 60 heures dia misafidy hoe zany le mpanjifa hoe inona ny hitany mety aminy dia io entana io zany tsy mipoitra eo raha tsy efa hitanareo zany hoe nareo ve no maka sary azy sa non le olona le mpivarotra no maka sary an'le izy dia poste an'le izy dia misy modérateur aminay izay tena mijery an'le anona tsirairay le sary tsirairay le description tsirairay dia manontany izy ohatra ny maro ohatra ny télé tena hita ohatrany hoe somary avoavo ny vidiny dia nangataka fanamarinana taminy tena sûr avy anao fa 2 millions d'ariary izy dia 4K 49 pouces le télé ve dia allo amarinina tsara eo amin'le any hoe 4K 49 pouces dia modérateur ato aminay nanampy an'le description zany dia amin'izay mazava tsara amin'le zay mety te hividy an'le izy hoe zao le entana fa eo zany le fantaniko zany hoe satria efa mazava be amiko le izy zany hoe ianareo ve zany fomba ficontactenareo zany amin'ny Facebook any ve non sa misy siège ve zany nareo dia aterinany le entana ve sa hoe za ato trano ity le fitaovako dia ianareo maka an'le izy aty amiko aty dia avy eo ianareo ihany mandeha livraison le izy any amin'ny laresary efa avy eo satria laresary manjifa an'le izy apetraky Baronne atsofoka Baronne anatin'ny application zany ohatra hivarotra an'ity téléphone ity Baronne dia le izy apetraky Baronne hoe rehefa raha ohatra misy mividy le izy dia lera entrany amin'ny valo sy amin'ny 10 izay ahitana an'io entana io dia ato amin'ny RDJ ohatrany satria za ato amin'ny RDJ foana dia izay zany napetraky Baronne adresse de collecte zay lera misy anao entrany amin'ny valo sy amin'ny 10 arivo dia rehefa avy ohatrany hoe herinandro aty aoriana misy mividy le izy dia iny ny service client anay zany miantso amin'ny Baronne hoe hitanao angamba ny notification tao anaty application hoe nisy ny mividy letana ka ho alainay afaka 2 minitra afaka adiny 2 dia aiza mety ahitana amin'ny Baronne dia eo Baronne amiteny hoe za sao aty Ambatondrazaka fa alaivo any an-trano any mivadiko le izy dia alaminay ohatr'izay zany le izy dia zay rehefa avy eo maka an'le izy any an-trano Baronne dia rehefa avy eo ary le fitaovana entiko tany Ambatondrazaka mihitsy nefa ny dia ahoana dia eo indray kosa aloha tena hoe 24 heures zany ka lalina efa tsaratsara ao
tension mila matotra tsara le zavatra ampidirinao application zany raha ohatra le izy hoe varotanao de aleo le izy hoe mijanona eto Antananarivo ohatra misy mpivarotra ohatra na ny Tamatavy de le mpivarotra io ny entana efa misy ny fiaramiasa amin'ny Cotis moa zany de apetraka any amin'ny guichet Cotis le entana de iny rehefa avy eo na ny Masangalo de manao livraison province ihany koa zay fa mba hoe mba artsaina somatsara zany le teny fanomezana hoe raha malafo de apetraka any amin'ny guichet Cotis na hoe alaina eto Antananarivo izy fa tsy lasa hoe any kodaoda indray le izy mifampitadiavana zany satria aleo tsorina hoe manjary diso fanantenana le mpividy raha ohatra zay. Sara Mariana koa fa natokana ho an'ny olona ampitaona izy ity fa tsy hoe ankizy zay mihitsy raha amin'ny réseau misy sarany kely amin'ny application rehetrarehetra Twitter ihany no hoe mamela ny olona tsy ampitaona ampiasa anazy de nenay ato amin'ny Arona de mazava tsara hoe olona feno 20 taona ny ohatra efa nomeko tamin'ny farany hoe zanak'lahy manana kiraro zay tsy omba anazy tsony de teny izy hoe varotako le izy nefa izy mbola tsy ampitaona za maray aman-dreny mpitantana anazy manana ana hoe maninona mivarotana lahy le kiraro io fa tokony mbola lovainy zandrilahy fombantsika gasy moa zay ny gasy moa rehefa mividy kiraro dia atao le bebe kely tsy misy tombona rehefa raha tsy manao zay ohatra tsy gasy zany fidina le kiraro zay mbola pointure 36 na 38 le izy fa mina mazy tena ataonao an'io misy tombony lazy io mba tsy njovo le de mividy tomobile amizay komena tonga sprinter mavidina mba tsy tia 205 raha zany tsy be ty tsisy tombony eo azy io fa zay mihitsy nytao amin'ny namoronana ny Arona de hoe raisina zay tsara rehetrarehetra hita tany ivelany zay ohatra tsara fa natao le tolotra hoe ho mety amin'ny hitena hoe marché malgasy zany neto amintsika hitena ohatra hoe be de be ny olona Vinted le Arona marina le izy fa misy itovizana fa amin'ny Vinted mariny koa fa ny olona any andafy rehefa malafo zavatra midebra izy andefa ny entana any amin'ny le client indray le izy tsy tena hoe tonga any aminy fa misy point de collecte mety zay 20 km misy anazy de tena veriky indray le izy hoe midebra koa izy maka an'le zany neto amintsika efa misy zavatra tsara ihany eto Madagasikara ny service de livraison aloha hitako hoe anisan'ny tena tsara eto Madagasikara de misy an'izay tolotra zay koa amin'ny Arona de niezak'izay hoe naka an'izay tsara tany ivelany de naka an'izay tsara teto Madagasikara de io aloha ny vokatra amin'izao za tsy hiteny hoe tonga lafatra le izy satria fa mbola fanatsarana foana io fa atsaraina hitany mba mafonja ihany le tolotra zany izy fanazavana kosa angambany ataoko hoe na feno arany sisy na feno arany de mba tokony misy laharan-tarobia fa ny olona miantsoantso ny laharan-tarobia ny voalohany de anankiray 034 28 041 41 fa tsy maharaka tsononareo fa tsy naharaka le izy de nampiana ligne anankiray de misy any 034 25 041 41 fa ity telefony ty fotsy dia mandray mvola raha mety aminareo mobile monnaie 034 07 anisan'ny zavatra hoe Orange eto Madagasikara ohatra tsy any andafy tsy hitan'izany nareo misy mibipy de miverina amin'ny rappel ny olona fa appel de tsy maninona raha ohatra hoe mety kelikely ny crédit anareo reo numéro reo laharana anankiroa reo afaka bipena de tonga de misy olona miverina anantso na zay ny tena tsara indrindra hoe amin'ny application mandefa message de mamaly zahay misy koa ny page Facebook sy ny page Twitter ny page Instagram zay andefasana afaka andefasana message zany misy service client mamaly ny rehetrarehetra de ao PDB mihitsy amin'izao aloha ao anatin'le hoe manandrana ny olona tena aloha tsoriny hoe tena tototry ny asany ny olona mantsy ny olona aloha zany amin'ny ankapobeny zavatra vaovao manaitra foana de zavatra gasy ty vao efa misy zavatra vaovao de mikorobaka makany daholo aloha de rehefa metimety tsy misy zavatra tsy mahafapo kely anazy zay ao anatinatiny ao de aratsindra le de mitady zavatra hafa indray izy rehefa aveo de iny le avy eo mananganay amakitsy indray rehefa aveo de zay foana moa zany le fomba fiasa eto amintsika fa tsy manino zany fa eo koa zany anentanantsika rehetra mihitsy hoe ho jereo le izy raha mahafapoanao le izy de tohizo raha tsy mahafapoanao le izy tadavandray zao zavatra hafa ndray koa zany efa mino fa zareo atao amin'ny Arona zay manana firy taona nikarakarana ty zavatra ty vao tonga amin'izao fotoana zao io nikarakarana application fotsiny fa fotoana lava vao mavita mamorona an'izay zavatra izay mba hialana amina ohatran'ny hoe le tsy fahafapo kely anatin'izy izy de le izy koa de zao aloha le izy koa zany ndraindray tsika gasy koa manamana natory zay satria le client e roi zay mpivarotra koa enjany de hanika rehefa alainany aminareo any le entana de tara kely 10 minitra le olona nefa izy mandeha bisikleta
nareo mipetraka riandoalo nefa vitesse 3e manekarana teo de tsy afaka de tsy maintsy atao première zany le izy de eo koa misy toetratsika olombelona le ohatrany hoe izy tsy milay masositra tsy le izy zany a tsy hoe le izy zany a efa manamora ny fiainatsika ry zareo aloha de revena arakarak'izay koa le izy hoe raha ohatra tsy tatra le any avaka mifampiantso de ho anareo atao amin'ny arona koa ny resaka livraison sy ny fangalana entana sy ny sisa mba raha misy ny fahatarana dia raha misy ny fahatarana de mba fampiantso hoe miantso ny client arianany hoe tarakely atompoko fa le bandy iny vatany tara izy tsy miteny akory lika maty iny hoe tara izy hoe tratry ny embouteillage na tratry ny olona kely sotrany zany de any zany ka lasa ohatrany mahakamo zany izy de lasa mampitonga likilikim-po ao anatin'le izy zay ihany koa no rehefa manaraka de resantsika zay fa amarina ny fandarana santsika de eo zany hoe tongava amin'ny application Arona ianareo jereo amin'ny page Facebook hoe Arona de hitanareo zany lay inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay manare vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Saftido mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Arona, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendé comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.